same Holy Spirit that saved the Lutherans, that sanctified the Methodists. Afatra nitorin'ny mpaminany William Marion Branham tondra lohateny manao hoe inona no Antony Nanomezana ny Fanahy Masina ny alakamisy fa 17 Desambra 1957 tao Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. From the grave, there will be a resurrection. See, Brother Neville believes Hitako fa miny amin'ny fametratana ny rahalahy Neville. Hitako fa nazo fantaniana vitsy aho koa amaly an'izany aho raha-Pitsoariva satria tsy manana fotoana iresahana azy ireo aminareo androany hariva ny amin'ilay afatra omaly hariva angamby io. Eny raha misy manam-panontaniana ny amin'ny afatra apetrao eto fotsiny zany ny hariva fa azoko angoniny zany ny hariva manaraka. Eny raha-Pitsoariva dia tiako ny ahita na ny resaka no tena izy amin'ireo mpitoroteny vitsy raha azo atao raha tsy zany izay lehilahy na vehivavy tena miorina tsara ka azo antsoina amin'ny fotoana ilana azy. Raha toka anomboka metra-tanana isika aorian'ny afatra raha-Pitsoariva ary ho an'ny Fanahy Masina, avy eo isy ny mahazo alalana tsara ianareo raha irenareo ny janona eto mandritra ny vakansa rehetra raha toka ilaina fotoana mahatra toy izany mba hahafatesana. Ary koa raha tsy zany raha tianareo ny ody any an-tranonareo, eny faly zahay raha tonga eo amin'ny toerana ianareo zahay tsy hainareo fotsiny izay tokony ale tianay raha misy mpitoroteny vitsy ny adresiny raha vahiny izy ny adresin'ny toerana ipetrahany mba ahafahanay makany amin'ny avy hatrany ka isy anankiray ho any amin'ny trano ray, anankiray ho any amin'ny hafa ary anankiray ho any amin'ny hafa mba ahafahan'izy ireny manome torolalana anareo. Dia ho anareo zahay andeha tady an'io fitahiana lehibe resantsika etio dia lay batisan'ny Fanahy Masina. Resaka sika omaly hariva ny amina izy ihany zany inona moa ny Fanahy Masina ary hitatsika fa saika io avokoa izay rehetra nampanantenan'Andriamanitra ho antsika. Tao aminy tena nahitantsika n'izay ilain'ny fiangonan'Andriamanitra. Hitatsika fa tombo-kase zany, mpananatra, fitsarana, sy fifaliana, sy fiadanana ary fitsanganana ka ao amin'ny Fanahy Masina zay rehetra nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany. Ary ankehitriny tiatsika nitory zao arivo zao na ny resaka ampianatra kasika misy lateny 3 na 4 pejy eto amiko na andalatsoratra mikasika an'io fa antoniko teto omaly hariva ny concordance credence ary tsy nalaiko zany ka voatery nanao arak'izay vitako aho androany tamin'ireo andalatsoratra. Eny fa rapitso zao arivo zao sika dia mpianatra ny hoe inona ny tanjon'Andriamanitra raha nandefa ny Fanahy Masina, inona ny ilana an'izany. Raha zava-dehibe toy izany izy io dia nahoana zany nalefa n'Andriamanitra. Tiatsika avy eo raha-Pitsoariva ny resaka ny hoe anao ve zany ary ahoana ny fomba andraisanao azy ary ahoana ny fomba ahafantaranao hoe nandray azy. Ao aorian'izany rehefa vitatsika miaraka amin'ny soratra masina zany ny anazavany io amin'ny alalany soratra masina ka jerena amin'ny soratra masina ny zavatra rehetra dia androsa avy eo izay rehetra mikatsaka ny Fanahy Masina. Aorian'izany antenaiko fa hiainga avy eo ny fifahazam-panahy mba handrosoana miaraka amin'ny Fanahy Masina. Ankehitriny koa satria mety maro no hijanona maharitra ao amin'ny efitrano sy ato am-piangonana raha-Pitsoariva. Dia tsapako fa raha afaka anana mpitoroteny maro sika sy ireo olona efa manana fahatsapana ny amin'ny fitarihana ny olona mba handraisany ny Fanahy Masina, ny ampahery azy ireo, ny akany any an-tranony ka eo raha vehivavy sy ny vadiny na miaraka amin'ny izay olona mitady ny Fanahy Masina ka mahalala tsara ny tokony atao. Ka raha sitrakareo fotsiny ny anome ny numéro ny telefônina na ny adresinareo
io ampastora zao arivo zao na rapitso ariva omeo andalany vilona fotsiny zany am'izay dia tsy latsika ny anao fivorina manokana omeo fotsiny numéro ny telefôna zay mety azahoananareo ary lazao koa hoe afaka ao ary raha sika tianareo ny ametraka ao am'trano raha vehivavy rery dia azosika ataony mandefa vehivavy hitanareo any amin'ny vehivavy io ary kio raha ao am'trano misy andralehilahy sy mivadiny eny azo ataony mandefa mpitoroteny ary mahafaly anay ny fiarah-miasa avy aminareo satria fantatro fa linany am'izao ianareo rehetra ity zava-dehibe indrindra ity ary tsarovy izay mampody fanahy hiala amin'ny ady sony dia manarona fahotana maro hitanareo ary ny ampakarany Kristy dia nona sy mangetaeta eo amin'ny fanantenany niteraka izy io anireo zanak'Andriamanitra ary ankehitriny zao arivo zao alohan'ny amakitsika ny soratra masina andesika iondrika fotoana fohy mba hivavaka fa aloha kely ny ivavahana ho anareo manondrika ny lohanareo ka misy tianareo angatahana atsangano fotsiny tananareo ka atao voay Andriamanitra ao atsanga koa ampanajana ny tanako misy zavatra ilaiko ary mangataka aho mba hanampianao ahy Tompo hitany tsiraray aminareo ane Andriamanitra hitany tananareo moraisindreo anjely atsoratra ny fangatahanareo ry ray any an-danitro tonga manantona anao ndray izay ankehitriny ambavaka ary azo antoka fa efa nisy vavaka natao teto anivon'ireto zanak'Andriamanitra teto amin'ity toerana kely ity zao arivo zao ary natao ireo sady nasandratra tamin'ny fifaliana feno fiobina ny fonay raha nideran'Andriamanitra lazy Davida fa hoeo anivony fiangonan'ireo masina izy ka aneo ny fangatahiny ary zao arivo zao maro reo tanana mety misy angamba ataoko fa 80 isanjaton'ireo zay tonga ato amin'ity efitrano ity zao arivo zao no nanangana ny tanany noho ny fangatahana maneo zany Tompo fa tsy vitanay ny andeha raha tsy eo ianao ilainay ny manana anao isanandro ianao ny fiainana ho anay fifaliana ho anay fahasalamana ho anay tanjaka manohana anay andry ho anay apinga ho anay fiarovana ho anay amin'ny fahavalo ary tsy vitanay tsotro zao niady an'ity atim-piainanyity raha tsy eo ianao tena tsy hainay atao mihitsy zany fa ilainay niankina tanteraka aminao satria fantatrao fa mandeha mamaky tany maizina sy mikitroko zahay manodidina anay amin'ny lafiny rehetra ny fahavalo mametraka tota sy fandrika ny lalanay Tompo de feno fandriky ny fahavalo izay manisy olana eo aminay ary fantatra ihany koa fa tsy maintsy amaky an'ilay loasa lehibe maizina antsona hoe fahafatesan'izay amin'ny fiafarany dia Tompo iza no iazona ny tananay eo tianay ny afantatra anao ankehitriny Tompo tianay ny afantatra fa miazona ny tananay ianao ary zay miazona ny tananao mba ahafahanay manana ny hoantoka miorona mafy io ka raha ho tonga eo amin'ny fotoana lehibe amin'ny fiainana io zahay ka miditra amin'io varavarana antsona hoe fahafatesan'io dia ho vitanay ny laza miaraka amin'ireo olo-masina fa iny hoe fantatro amin'ny heri ny fitsanganana izy sady fantatro fa raha miantso izy dia hitsangana amin'ny maty aho ankehitriny Andriamanitra raha eo mivavaka izahay mba hitahinao ny fangatahanay sy ny fivorianay taio re teninao ary raha mitady ilaza zavatra mifanohitra amin'ny teninao na ny sitraponao aho mbola eo aminao ny hery manakatona ny vava tony nataonao tao andavaky ny liona raha tao Daniel
ary mivavaka zahay tompo ny anokafanao ny sofina sy ny fo zao arivo zao mba ary anoanana sy etaeta ao amin'izy ireo, angetaeta tokoa le izy ireo ka tsy ahita torona fitsarana naiza mandra-pahatonga an'ilay mpampionina. Inona efa miaina amin'ny andro farany zahay amin'ny aloko ny fiaviny, ary ho amin'izany no tena nandefasana nyreto afatra reto tompo mba atonga ny olona hitandrana andray fampitandremana, ary anariny akorana ane zahay zao arivo zao ka amelan'izany ankilany hoeo amin'ny W, ary anao hoe tompo Andriamanitro vonona ny andray anao ao, avelao irotsaka ka nenika ny fanahinao, tefeo aho ka atao voaraka ny sitrakao, afoko ny foko ny heriko ny maizy aho rehetra noho ny aminao. Mandrenesa anay tompo tsy mba ho hitany maheto anay amin'izao takariva manoran'izao, tsy hoe tsy manan-kaleno no maheto anay, fa eto zahay miaraka amin'ny tanjona lehibe mendrika masina ato amponay, teny anatona anao kokoa amin'ny fahalalana, fa nampananteny anao hoe raha manantona anao zahay dia nantona anay ianao, ary zay ny maheto anay. Zay niditra teto Inona dia tsy voky eto Inona, sambatra zay Inona sy mangetaeta ny fahamarinana o Jesosy, fa izy no hovokisana. Ary raha mangataka mofo zahay dia tsy handray vato, manana an'izany antoko zany zahay, ary raha mangataka hazandrano zahay dia tsy handray mena rano, fa Andriamanitra rainay no amoky anay amin'ny mana avy any an-danitra, fa ny teniny sy ny fanahiny no manambara azy. Fa leo ny vavakay tompo sy ireo fangatanay raha miandry anao hatrany zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ankehitriny ho anareo mandray ny andalatsoratra raha sitrakareo ny amadika miaraka amiko ao amin'ny Masidady Jaona indray. Ny toko fa 14 tiatsika tomboka amin'ny toko fa 14 amin'ny Masidady Jaona, ary andesika nomboka eo amin'ny andininy fa 14, Masidady Jaona 14 ka maky ampany amin'io andalatsoratra io fotsiny sika. Eny eo amin'ity no ahitana ampany betsaka ny amin'izay tiako resahana zao arivo zao, ary tsaroa fa ianareo izay manana baiboly misy soratra mena dia mena izy ity, ny eto fa teny nolazainy Jesosy tenany mihitsy izany. Koa noho izany afaka manana antoko sika fa ho totoko araka izay voalazany. Ny lanitra sy ny tany andalo fa ny teniko tsy mba ho levona mihitsy. Ankehitriny amaky avy ao amin'ny andininy fa 14 eo amin'ny toko fa 14 sika. Raha mangataka zavatra amika amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany. Teny fikasana voatara izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ary zaho mangataka amiray ary izy anome anareo mpananatra hafa, mba ho eo aminareo mandrakizay. Teny fanahiny fahamarinana zay tsy azony zao tolo zao raisina, satria tsy hitany. Ankehitriny ho anareo izay mety hamaky avy ao amin'ny baiboly grika dia hita eto tsy mahita eto dia midika mahazo, fa zao tolo zao tsy mahazo azy. Marina tokoa zany. Avelao averiko vakina indray zany eto, teny fanahiny izay ny fahamarinana izay tsy azony zao tolo zao raisina, satria tsy hitany na fantany izy, fa ianareo no mahafantatra azy, izy nilay mpananatra.
satria mitoetra eo aminareo izy. Eny milaza ankehitriny io, mitoetra eo aminareo izy sady hoao anatinareo. Ino zany? Ilay mpananatra teo ihany. Tsy amela anareo kamboty aho, izao. Fantatsika rehetra fa ny hoe zao dia milaza tena. Akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa zao ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary zao ao aminareo. Zay no fotoran'ny fisainako eto, saingy amaky lavidavitra kely ansika, avelao amaky an'io ndray eto. Amin'izany andro zany, ilay andro lehibe, ilay andro fitsarana, amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny ray, ary ianareo ato amiko, ary zao ao aminareo. Zay manana ny didiko ka mitandriny izany, dia izy no ti ay, ary zay ti ay no ho tiany raiko, ary zao ho ti azy ka aneo ny tenako aminy. O Judas taminy, tsy Iskariota: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'ny zao tontolo zao koa? Zany hoe ny kosmosy, ny lamina maneran-tany. Raha misy fanamariana kely ny anareo eto dia tsikaritra anareo ny a dia misy g, ary voalaza eto hoe kosmosy na lamina maneran-tany. Zany hoe ireo fiangonana sisisy hitanareo. Nahoana no aminay ihany no isehonao fa tsy amin'izy ireo? Ahoana no ahafahanao manao zany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy ti ay dia hitandrina ny teniko izy. Amen. Ary ny raiko ho ti azy, ary akao amin'izay ka onona ao aminy. Zay tsy ti ay dia tsy mitandrina ny teniko. Mety mitandrina ny tenin'ny fiangonana izy, kanefa mitandrina ny teniny hoeto, hitanareo. Ary ny teny zay renareo dia tsy ay, fa ny ray zay naniraka. Zany teny zany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny Fanahy Masina, zay irany ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ary reo zavatra rehetra reo dia ny teniny zany dia ampatsiahiviny anareo izay nolazaiko taminareo. Inona ary ny tanjona nandefasan'Andriamanitra ny Fanahy Masina? Anampy ny fitahiny amin'ny teniny anie izy. Laza Jesosy fa amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko, ary ianareo zaho ao aminareo, ary ianareo ato amiko. Ankehitriny raha toka ilazan'izao sika, eny tsaroa fa atao oronapeo izy ty. Nisy lehilahy mpandraraha kristianina avy Roseville ny antso voatsela ozy, mamenatra arbily fa ireny afatra tony nitorinao omaly arivo reny dia tsy mahatonga any amin'ny olona efatralina fa ny 50 na 100 na olona 300 eto amin'ity tabernakla kelinao ty fotsiny. Hoy aho, ramose, ao anatin'ny enim-bolana raha maharitra Jesosy dia andrehany ty zao tontolo zao rehetra. Hitanareo, mandeha maneran-tany reo oronapeo reo, hitanareo, sy eny rehetra eny. Ary noho izany, izay no tsika hoe fahamarinana no ampianaritsika eto izao.
sy zay hitatsika fanoa marinina Andriamanitra ho famarinana tamitsika. Eny ny tanjona inona no tanjon'Andriamanitra tamin'andefasana ny Fanahy Masina. Eny raisan-tsoratra zao Jaona 4:10 manomboka amin'ny andininy fa 4:10 ary vakeo manomboka eo tokio. Ny tanjon'Andriamanitra zay hitatsika eto tamin'andefasana ny Fanahy Masina dia tanjona tokana ny ahafahan'Andriamanitra tenany monina ao amin'ny fiangonany ka anoy an'ireo planiny amin'ny alalan'ny fiangonana. Fa Andriamanitra tao amin'ny Kristy dia nanoy ny planiny tamin'ny alalan'ny Kristy ary avy ao amin'ny Kristy ho ao amin'ny fiangonana manoy ny asany amin'ny alalan'ny fiangonana. Ankehitriny fantatsika hoe inona ny Fanahy Masina, hitatsika ho malariva fa Andriamanitra zany. Eny rehefa mieritreritra ny amin'Andriamanitra ray isika toy izay lazany Jesosy azy eto ny rainy Andriamanitra zanaka, zany hoe Jesosy Andriamanitra Fanahy Masina arak'izay antsointsika azy ankehitriny. Eny tsy midika akory zany hoe misy olona telo eo Andriamanitra samihafa. Midika zany hoe misy Andriamanitra iray nanao asa telo. Toy izao no mety ilazantsika azy. Zay rehetra na izy an'Andriamanitra dia narotsany tao amin'ny Kristy satria nifoanany ny tenany ka narotsany tao amin'ny Kristy ary Kristy no fahafenony fomba an'Andriamanitra ara-batana. Zay rehetra na izy an' Jehova dia narotsany tao amin'ny Kristy ary zay rehetra na izy an' Kristy dia narotsany ao amin'ny fiangonana, tsy ao amin'ny olona iray fa ao amin'ny vatana rehetra. Ka rehefa tafangana ao amin'ny firaisany sika dia manan-kery. Zay rehetra na izy an'Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy ary zay rehetra na izy an' Kristy dia ao anatinareo. Fa Andriamanitra dia tonga nofo kanonina tamitsika. Timoty 1:3-4 raha raisinareo antsoratra zany. Iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia Andriamanitra naseho tao amin'ny nofo. Mikasika azy zay Andriamanitra Jehova tonga nofo sy nandeha teto an-tany ka nahita azy ny masonay. Fantatrareo fa i Jaona 4:10 ihany no nilazany Filipo hoe tompoko aseho anay ny raha dia ampy ho anay zany. O Jesosy, izay elo zay niarako taminao ry Filipo nefa mbola tsy nalalay ianao. Raha nahita ianao dia nahita ny ray. Ary ahoana nilazanao amiko hoe asehoy anay ny ray? Tonga nofo Andriamanitra teo. Eny zao la izy. Ny ray dia Andriamanitra teo amboninareo. Ilazantsika azy hatramin'ny Adamo sika ilay Andriamanitra ray dia teo ambonin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely tao amin'ny andriafo. Aveo Andriamanitra teto amintsika raha tao amin'ny Kristy. Niara nandeha tamitsika, niresaka tamitsika, niara nina tamitsika, niara natoro tamitsika. Andriamanitra teo ambonitsika, Andriamanitra teto amintsika ary ankehitriny Andriamanitra ato anatsika. Zay na izy an'Andriamanitra rehetra dia nakao amin'ny Kristy, zay na izy an' Kristy rehetra dia nakao amin'ny fiangonana. Ino zany? Andriamanitra miasa ao anatinareo. Naiza naiza eto tany rehefa te hiantso anareo izy dia eo anareo. Miasa ao anatinareo manatanteraka ny sitrapony. Toy inona ny tokony isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany? Ny tanjona nanran'Andriamanitra ny Fanahy Masina dia ny mba ahafahan'Andriamanitra mivelona ao amin'ny fiangonany mba hiasany mandritry ny taona tsiraray ka hanatanterahany sitrapon'Andriamanitra tena. Rehefa manimbaziba anareo ny olona dia tsy anareo ny zimbazibainy fa lay naniraka anareo ny zimbazibainy.
koa o Jesosy sambatra ianareo raha asiany olona teny ratsy rehetra hiampangana anareo tsy amin'ny antony noho ny anarako. Sambatra ianareo. Zao koa zay rehetra mivelona amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy dia tsy maintsy enjehana. Satria rehefa mampafantatra ny tenany tao amin'ny Kristy Andriamanitra dia nankalain'izy ireo izy. Iza ny tena nankala azy? Ny fiangonana. Ny fiangonana ny tena nankala azy. Nankala azy mihoatra noho ny mamolava. Nankala azy mihoatra noho ny olon-kafa rehetra. Ny fiangonana no nankala azy. Koa noho izany rehefa hitanareo ny kosmosy lamina maneran-tany, zao tontolo zao tsy nalala azy. Izany hoe ny fiangonana ilay midera tena tsy nalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy no nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay mino ny anarany. Toy inona ny tokony hitiavantsika azy sy ideratsika azy? Ny tanjony n'Andriamanitra zay naniry ny anana fiombonana. Toy ny alohan'ny alantsika amin'io lahateny io, andesika andray an'izao. Tamin'ny andron'ny Rota, teo amin'ny lalan'ny fanavotana, fony niala tamin'ny taniny noho ny fizantoetritsy Naomi. Fotoan-tsarotra dia nakany amin'ny tany Moabity izy, izay azo natao hoe matimaty na kristianina anara, satria avy tamin'ny zanakavavin'ny Lota ny Moabita. Fa nilaza tena ompino izy ireo no sady nifangaroaro. Ary teo maty ny vadiny ary maty ny zanany roalahy. Ary teny an-dalana ody Naomi, Rota sy Naomi raha teny an-dalana ody. Ilay isan'ny vanatovaviny Orpa nilaza fa hiverina any amin'ny taniny, any amin'ireo andriamaniny, any amin'ny fiangonany, any amin'ireo vahoakany. Ary niezaka ny amerina ny Rota ihany koa Naomi, nefa ozy zay vahoakanao no ho vahoakako, zay andriamanitrao no andriamanitro, zay afatesanao eo no afatesako, zay ilevenanao eo no ilevenako, fa tsy iverinao. Toy izany rehefa mandray fahitana ny olona iray. Tsy raha iny zay lazainy manodidina azy. Raha makany ianao dia ho lasa olirolera na toy izany. Tsy raha iny rotsy zany. Nisy tanjon'Andriamanitra ho tanteraka teo. Ary raha tena nona ny Fanahy Masina nareo zao arivo zao, ka misy zavatra manitona nareo ao anaty ao, dia tanjon'Andriamanitra tsy maintsy ho tanterahana eo amin'ny fiainanareo zany. Tahaka ny teo amin'ny Rota. Mahafinaritra tokoa ny tantara. Tsy haiko tsotro izao niala amin'io mandritra ny fotoana fohy. Fantatrareo ny lalàn'ny fanavotana. Dia fony Boaza, fantatrareo ny tantara tamin'ilay nitsipona ny Rota tao an-tsaha, ka nahitany fity teo amin'ny Boaza. Ary talohany nakany azo vady dia nilainy ny nanafitra n'izay rehetra very teo amin'ny Naomi. Fa ny antokana nahazo nanafitra ny fananany Naomi zay very araka ny lalàn'ny fanavotana dia zay havana mahavitra. Ilaina ho havana akaiky izy io alohan'ny ahafahany manavitra, ary zay havany akaiky indrindra zany. Ka nilainy ny naneo ampabe-maso teo ivelany vavahady na fanekena ampabe-maso, ny hoe nanafitra n'izay rehetra very teo amin'ny Naomi izy. Fa nataony Boaza izany tamina nisorany kapany teo anatrehan'ny olona roa izy raha misy olona eto, ka manan-javatra zay an'ny Naomi. Androany no nanavotako azy. Toy izany no fomba nataon'Andriamanitra nanaraka an'ireo lalàna nataony. Andriamanitra tsy afaka naraka hoe anome anareo lalàna arahina nefa hafa no arahina, fa arahany izay lalàna nataony. Andriamanitra ary mba anavotana n'ilay fiangonana very. An'izao tontolo izao very, ny zavaboary very,
Andriamanitra zay tsy voafetra amin'ny fanahy mba hanavotana ny taranak'olombelona very dia tonga avanakaiky Andriamanitra tenany. Lehilahy iray lay zanaka noariny tao ankibon'ny Maria, ary teo no nanehoany na nanambarany teny ivelany vavahadin'i Jerosalema no nanandratana azy, nanelanelana ny lanitra sy ny tany, ary maty izy ka nanafitra ny zavatra rehetra. Ary ny rahalatsaka no nanamasinany ny fiangonana mba ahafahany tena ny velona anana fiombonana ifandray aminy. Lay toerana nananana fiombonana zay very hatrao amin'ny saedena dia lay nidinan'Andriamanitra i Takariva tamin'ny fotoam-pivoriana. Tsikaritra ve fa nidina tao amin'ny atsitsika ny andro Andriamanitra tamin'ny filetemy masoandro. Misy zavatra manokana rehefa manomboka tonga ny alina, mieritreritra ny amin'ny fiangonana sy ny momba n'Andriamanitra ny olona kristianina. Hitanareo ny filetehan'ny masoandro dia tonga saina ianareo fa miletika ny masoandro anareo. Ary tao amin'ny atsitsika ny Takariva no nidinany ka nanana fiombonana tamin'izy ireo, saingy teo very io fiombonana io satria niotany nanaka azy tamin'izany, ko dia tonga nofo izy ary nonona tamintsika mba ahafahany miverina indray eo amin'ny olona sy velona ao amin'ny olona ka ambodiny olona eo amin'ny toerany fifandraisana aminy indray, ary anome azy indray an'ilay zo efa nomen'Andriamanitra. Zay ny zavatra nataony, zay ny tanjon'ny Fanahy Masina, mbola ny ray ihany. Andriamanitra ray monina ao anatinareo, manatanteraka an'ireo planiny mba amarana ny planin'ny fanavotana, miasa amin'ny alalanareo, manao anareo mpiara miasa aminy, manome toerana anareo, manome anjara anareo ho an'ny rahalahy nareo na ny anabavinareo zay very, manome anareo ny fanahiny sy ny fitiavany mba handeha hitady ny very toy zay nataony tao amin'ny saedena. Adama, aiza ianao? Zay no ataon'ny Fanahy Masina eo amin'ny lehilahy na vehivavy anankiray rehefa mamely ao am-polo izy ireo zany ka maka ny fonenany, dia misy etaeta sy anoanana ny amin'ireo fanahy zay very. Zay ny olana eo amin'ireo fivoriana ankehitriny, tsy dia ampy ny fikasihan'ny fanahy eo amin'izany mba andehanany any amin'ireo fanahy zay very sy ao andalam-pahafatesana. Lina kokoa amin'ny voninahiny na amin'ny fiangonana na amin'ny trano lehibe na amin'ny anaram-piangonana raha tokony programa azahoana ny fanahy. Mampalahelo tokoa, afaka hijanona maharitra eo isika. Andriamanitra nandrotsaka ny tenany tao amin'ny Kristy, marina zany. Kristy nandrotsaka ny tenany tao amin'ny fiangonana, noho izany eto jereo amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao am'ray ary ianareo ato amiko ary izaho ao aminareo. Ho fantatrareo amin'izany andro zany satria izay fizotry ny planin'ny fanavotana io rehetra io dia niverenan'Andriamanitra indray mba hivelona ao ka hiara-monina sy ifandray amin'ny vahoakany toy ny nataony tany am-boalohany. Eny, fa raha vao tongany eo amin'ny toerana ahafahany miteny ny fiangonany ka tongany eo amin'ny toerana ahafahany tenany mikorina ao aminy, ny ity, ny andresy lahatra sy anana fiombonana, dia ho avy lay edena. Amerina ny fiangonany eo amin'izay zay nanalavirany azy izy ka hiverina ao edena indray. Dia teo amin'izay nahalavo azy zany. Eny, teo ny andohan'ny fahalavona voalohany. Eo mihitsy no amerenany azy sady madio avokoa ny solaitra rehetra noho ny fanavotana ka ampody azy ireo avy hatrany eo amin'ny toerana indray. Efa fotoana maromaro zay nateto an-tanin'ny fiangonana, ary ny fiangonana raha ny marina taorian'ny fanavaozana dia ireo 500 fotoana ny sy ny taona maizina
Lutera no mpanavao voalohany niseho tao arian'ny sedra apostolika. Aveo rehefa tonga Lutera dia nandatsaka kely tamin'ny fanahy Andriamanitra ka narotsany teo amin'ny fiangonana tao amin'ny fanamarinana izany. Aveo tamin'ny andron'ny Wesley no nandrotsahany bebe kokoa ny amin'ny tenany tao amin'ny Fanahy Masinana. Ary arakaraky ny niroson'ny taona treo amin'ny andro farany no namenon'Andriamanitra ny fiangonany. Jereo fotsiny manodidina anareo ka jereo raha marina zany na tsia. Jereo ny taona Luterana ho anareo namaky ny tantara. Jereo ny fifazam-panahy sy izay nataony. Jereo fa lehibe kokoa ny fifazam-panahy teo amin'ny Wesley. Toy inona no hery kokoa nananan'izy ireo saingy ny avitsy. Jereo ny tamin'ny andron'ny Pentekosta toy inona ny fifazam-panahy nananan'izy ireo teo. Toy inona ny onja lehibe namakivaky ny Or Sunday Visitor, gazetiny katolika. Nanao fanambarana fa ny Pentekotista dia namoaka miova fo 10 hetsy ray tapitrisa tao anatiny ray taona. Ka navita belavitra noho ny fiangonana rehetra tafango. Ny katolika dia tsy nanova afa-tsy hoy izy ray tapitrisa. Ao amin'ny Sunday Visitor navoakany. Lay gazeta antsoiny hoe Sunday Visitor no nanao fanambarana fa resin'ny Pentekotista izy ireo. Ary tsaroa fa ny fiovampo Pentekotista dia ireo fiovampo feno ny Fanahy Masina. Ankafitsiny izy ireo raha ny andoha teny anjoron-dalana teny niaraka tamin'ny gitara tota fa tsy nanam-bola ny vidianana bakory azy ny vehivavy. Janona teny amin'ny lalan'ny fiainan-dalamby sady ny tango sy ny toto-katsaka sy nanao mofo andray zanany. Nefa lasa inona zany? Ho fiangonana mahery indrindra eto an-tany ankehitriny. Tsy hoe eo masony zao tontolo zao fa eo mason'Andriamanitra satria porofony amin'ny alalan'izay ataony azy ireo zany. Dia ny fandrotsahany ny tenany ao amin'izy ireo. Arotsany ao zany. Mario ankehitriny ny zavatra nitranga. Andriamanitra mandrotsaka ny tenany ao amin'izy ireo. Eny, tonga eo amin'ny toerana ny fiangonana avy amin'ny Lutera, Wesley ary fifazam-panana eo amin'ny Pentekosta fa ao amin'izao taona zay atongavantsika amin'ny alalany io Fanahy Masina raha io ihany ankehitriny dia bebe kokoa ny amin'izany. Eny fony nandray famonjeny ireo Luterana fahiny dia nandray ampahany tamin'ny Fanahy Masina. Rehefa nandray ny Fanahy Masina na ny Metodista dia asan'ny Fanahy Masina zany. Hitanareo, ampahany tamin'ny Fanahy Masina io. Tsy atao tanteraka reo raha tsy efa mbi eo koa isika hoy ny soratra masina. Hitanareo, ankehitriny Andriamanitra raha toka nanomboka namiratra ny hazavana amin'ny andro farany dia misy andrasany amintsika, zavatra lehibe avy amintsika, satria eo amin'izay nanomezana betsaka dia betsaka no angatahana aminy. Koa angataka betsaka kokoa amintsika ary izy noho izay nangatahany tamin'ny Luterana sy Metodista. Satria mandeha ao amin'ny hazavana bebe kokoa isika, miaraka amin'ny hery bebe kokoa, miaraka amin'ny vavolombelona bebe kokoa noho ny nananan'izy ireo. Eny, manana vavolombelona bebe kokoa ny amin'ny fitsanganana isika, manan-javatra matotra kokoa, azo antoka kokoa noho ny nananan'izy ireo. Saingy tahaka an'izay voalazako tamin'ity kolejy Luterana Voatsioela, hoy ireo, inona ary no anananay? Hoy aho, nisy olona nambolo-katsaka teo amin'ny saha. Nivoaka ny ravina kely voalohany dia hoy izy, isaorana ny tompo fa vokatra ny katsaka. Azo lazaina sato fa nananany zany, saingy ny endriny voalohany ihany no nananany azy. Lasa tao zany afaka kelikely ary nisy volombolony nivoaka teo izay naneho ny Metodista. Raha mijery natiora nareo dia hitan'Andriamanitra miasa. Misy tsy ambaratelo izay mifandraika amin'ny fanimpoko mihitsy azy ao amin'izany. Hitanareo fa dinio ny natiora, jereo ny ataony vanim-potoana tahaka ny ahoana ary fotoana toinina dia ho hitanareo izay velomanareo. Jereo ny vanim-potoana. Koa aveo ny Metodista volombolony izy ireo. Nijery ny Luterana tanoarina izy ireo dia nanao hoe anananay Fanahy Masina tsy manana an'izany mihitsy ianareo. Afaka kelikely aveo amin'io vovobovon'io. Avy tamin'ny Metodista ny vanovo ny salohin-katsaka dia ny Pentekotista zany. Zay ary noho izy, fanamarinana dingana anankiray tamin'izany, Fanahy Masinana dingana anankiray hafa tamin'izany, ny Fanahy Masina dingana anankiray tamin'izany, Pentekosta, Lutera, Wesley, Pentekosta. Ankehitriny ny zavatra nataon'ny Pentekosta mampitany zany aho satria
tao amin'ny Pentekosta no namerenana tsy ny ravina maitso sy ny volombolony fa nikatsaka tsy afaka anao amin'ny volombolony hoe tsy mila anao aho, na ny volombolony tsy afaka anao amin'ny raviny hoe tsy misy ilako anao, satria le aina tao amin'ny raviny ihany no nanao ny volombolony, la aina tao amin'ny volombolony ihany no nanao ny saloy. Ary ny fiangonana luterana no nipoirany fiangonana Wesley, ny fiangonana Wesley no nipoirany Pentekosta. Fa ny Pentekosta inona izy io? Famerenana ny voa mitovy karazany tamin'ilay nakao amin'ny tany am-boalohany, ka mamerina ny fahafenon'ny hery ny Pentekosta amin'ny alalan'ny batisany Fanahy Masina. Hitanareo amin'ny andro farany. Zany dia zava-dehibe ho jerena Inona sy ho jerena ankehitriny ao amin'izao taona iainantsika ankehitriny zao taona zao dia efa tafahoatra ny Pentekosta. Nanorina ny tena norafim-piangonana ny Pentekosta ka nanomboka nampitodika ny akamaroan'ny fisainany ho amin'ny rafim-piangonana. Zay dia zao fa zay dia zato araka ny zavaboary ihany zany. Tsy misy azonareo atao ny amin'io, araka ny zavaboary zany. Anao toy izany izy ireo, mifanaraka amin'ny planina ho azy ireo ny manao toy izany, kanefa mandroso hatrany ny fiangonana. Nandroso niakatra kokoa zany, nianahery kokoa. Famerenana an'ireo fanomezam-pahasoavana io, nefa maro amin'ireo olona pentekotista tsy mino ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ny fanompondreo anjely sy ny herin'Andriamanitra. Maro amin'ireo pentekotista ny maintsy an'ireny fahitana hitako ireny hoe ny devoly. Maro amin'ireo rafim-piangonana pentekotista ny tsy te hifampiraharaha mihitsy amin'izany. Hitanareo efa nandroso tafahoatra an'izany sika. Toy ny lazany metodista an'ireo pentekotista zay ny teny tsy fantatra hoe adala. Toy ny lazany luterana an'ireo metodista niobo hoe adala. Hitanareo, kanefa fahatongavany Fanahy Masina zany rehetra zany mandra-pahatonga n'ilay fiangonana malaza ho tena feno sy botsina tanteraka. Aleluia. Amin'ireo hery lehibe n'Andriamanitra tsy to mandra-pahatonga zany eo amin'ny toerana ahafahan'ireo asa nataon'i Jesosy mihitsy ho voaseho amin'ny fiangonana ankehitriny. Manakaiky sika ary sakaiza. Avelao aho hijanona fotoana foeto mba handraisana ny hoe inona no antony nametran'Andriamanitra ny Fanahy Masina amin'ny fiangonana ka hanome endrika hafa ho anareo mba halalanareo. Tany amin'ny testamenta taloha rehefa nisy ankizy manangana tokantrano ny lehilahy ray, makavado azy izy, izay ny zavatra voalohany. Tonga lehilahy ambony izy aveo toy ny rafim-piangonana. Tsara zany. Ny zava-misy manaraka misy fahaterahana amin'ny tokantrano io. Izany dia rehefa ny Fanahy Masina, hitanareo misy fanahy hafa miditra ao, ilay zanaka zany. Io zanaka io tsy tompona andraikitra mihitsy izy sady tsy mbola mpandova raha tsy efa tonga amin'ny taona anankiray ary lainy alony zatoetra. Eny. Aveo nanana ny lalàn'ny fananganana anaka izy ireo ho anareo mpitoroteny ny fametrahana zanaka ny resaka eto hitanareo. Aveo rehefa tonga ny fotoana zay nananganana azy, naneo tsara n'izany Jesosy teo amin'ny tendrombohitra fivatare arak'izay voalazako hoe tsy voaka ny lalàny mihitsy Andriamanitra raha manao zavatra. Raha manana lavadrano fatsakany ianareo eto amin'ity avoany ity izay mamoaka rano mafy be, ary ery am'ry avona afry etsy misy vokatra mainy hafa. Afaka ho eto amin'ity avony ity ianareo ka hika hoe ory rano mikorona etsy ka tondray ny vokatra, ory rano makanesa etsy amin'ny vokatra. Tsisy mihitsy zany. Kanefa raha manao araka ny lalàny hery fisotonan-tany ianareo dia ho vitanareo nanotraka ny vokatrareo. Raha misy marary mitsitreto na mpanota mitsitreto na lehilahy te hanitsy ny fiainany, tsy afa miala amin'ny fisotroana, tsy afa miala amin'ny fifohana, tsy afa miala amin'ny fitsiritana sy ny sisa. Raha manao araka ny lalàn'Andriamanitra fotsiny ianareo ka mela ny Fanahy Masina hiditra dia tsy tompony tena nitsony izy. Atsahany zany zavatra zany satria efa manapaka azy ny Fanahy Masina. Kanefa ilainareo ny anao araka ny lalàn'Andriamanitra, ireo fitsipika Andriamanitra. Ankehitriny tao amin'ny testamenta taloha rehefa teraka io zaza kely io dia narany izy ireo maso mba ahitany ny fitondrantenany, ny fitondrantena. Aveo le ray zay olona mpandrarà lehibe tamin'ny androny teo amin'ny fahefapolo na fahadimapolo taona ny angamba izy, dia tsy nanana ny fotoana nampianarana ny zaza kely io. Ko dia naky izy tsy nanana sekoly ho an'ny rehetra toy ny ankehitriny izy ireo tamin'izany andro zany, fa olona tsoina hoe mpanabe na mpitay zany alaina, mpampianatra an-tsekoly.
ary ny tsara indrindra mety hitany io mpampianatra an-tsekoly io dia izay feno fahitsipo sy teny amin'ny ray ny marina mikasika an'io. Avy eo rehefa tonga eo amin'ny taona anankiray io zazalahy io atao hoe matotra izy. Raha naditra io zazalahy io tsy endry, tsy nisana ny raharahan'ny rainy, fa ny ao an-tsainy dia tsy misy afa-tsy ny mampiaraka sy nanetsika vehivavy na misotro na miloka na manao fifananana tsovaly, dia hitoetra zanaka hatrany io zazalahy io saingy tsy hoe eo amin'ny toerana ahafahany mandova an'izay rehetra fananany rainy mihitsy izy. Fa raha zazalahy tsara izy ka nisana ny raharahan'ny rainy ka nanapirofo hoe zaza mendrika, dia nanao lanonana izy ireo. Nentiny teo an-dalabe ilay zazalahy ary ampitafiny akanjo fotsy ary apetrany eo ambony lampiazo izy mba ahafahany tanàna rehetra hita azy. Manao fety sy jobily izy ireo ary nanao lanonana ho amin'ny fananganananaka ny rainy. Lay zanany ihany no atsangany ao amin'ny raharahany. Koa dia nitovy tamin'ny rainy ilay zanaka teo. Amin'ny fiteny hafa raha ankehitriny zany ny anaran'ilay zanaka teo amin'ny taratasy-bola dia nekena toy ny any-dadany ihany. Ankehitriny jereo nataon'Andriamanitra, foniteraka ilay zanany dia navelany nandeha nandritry ny 30 taona izy hitsapana azy, hizana toetra azy, ary nomeny fizahn-toetra mafy 3 taona sy tapany izy. Fa tamin'ny fiafaran'ilay fizahn-toetra mafy ka rehefa hitany fanisana ny raharahany ray ilay zanany, tendrombohitry vatare bokin'ny lioka, dia naka ny Petera, Jakoba sy Jaona izy vavolombelona telo ka niakatra teny an-tampon-tendrombohitra. Fa teo no nanatanteran'Andriamanitra andreo lalàny fananganananaka. Izy niandrandra izy ireo ary nahitan'i Jesosy fa namirapiratra fotsy toy ny tselatra ny akanjony. Dia indro nisy rahona nanarona azy ary nisy feo avy tao amin'ilay rahona nanao hoe, ite no zanako malalako izay sitrako, ino izy. Hipetraka ao ankehitriny ka tsy lazana inona na iny intsony fa izay lazainy dia lalàna sy fahamarinana. Eny nandalo tao amin'ireo sekoly ireo ny fiangonana. Efa ela tany aloha tany no nanambadiany ka lasa anaram-piangonana izy, rafim-piangonana. Nefa mahatsikaritra anareo fa namoaka zavatra hafa ny fahaterahana. Ary teto tonga teo amin'ny toerana izay nahatonga ny fiangonana pentekotista izay nanana ny fahaterahana indray onotsapaina sy ny zahatoetra zany. Fa ankehitriny tonga eo amin'ny toerana tsy mifampiraraha amin'ny fiangonana Andriamanitra amin'ny maha-rafim-piangonana azy, tsy mifampiraraha amin'ny fiangonana amin'ny mahavondron'olona izy, fa mifampiraraha amin'ny fiangonana amin'ny isam-batan'olona. Ny isam-batan'olona ao amin'ny fiangonana. Ary tonga ny fotoana ankehitriny, tsy hoe tsy ambaratelo zany, fa hitantsika rehetra io, rehefa naneno maizy azy ny olona iray ka tia azy Andriamanitra dia entiny hanohany rery izy io. Fa eo anatrehany anjely no hanaovany zavatra ho azy, asandra ny avo ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, ary omeny fanomezam-pahasoavana sady fenony ary rainy. Izay ny taona iainantsika ankehitriny. Lay Fanahy Masina namonjy ny Luterana ihany no nanamasina ny Metodista, no nanao batisan'ireo Pentekotista, no manomana ankehitriny ny fiavian'ny Tompo Jesosy. Rehefa ho feno hery loatra zany, ary hiditra ao amin'io andian'ny fiangonana io ny vatana ka hamoaka ny hafa rehetra avy am-pasana, dia hisy ny fitsanganana. Izay no ilana ny Fanahy Masina. Inona moa ny Fanahy Masina? Tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbeo koa isika. Nivelona tamin'ny andro izy ireo teo, nivelona amin'ny andro hafa isika. Fa raha avy toy ny ny favalo zao ny fanan'Andriamanitra anangana fanevy isakana azy. Hitanareo eo amin'ny andro sika ankehitriny, tany aloha tsy nahiran-tsaina toy ny ankehitriny izy ireo, tsy vitany nanao bomba atomika na fiara, tsy nanana siansa sy ny sisa toy ny ananantsika ankehitriny izy ireo. Saingy eo koa ireo zavatra tsy hazavaina maro, miezaka milaza izy ireo fa nivoaboaka ho azy avy tamin'ny vovoka sy ny sisa ny olona, ary manao fitiliana izy ireo izanana pirofona zany mba atonga ny olona tsino. Nefa ankehitriny amin'ny fotoana ilantsika azy dia manangana faneva ny fanan'Andriamanitra. Ino zany? Mandrotsaka ny fanahiny izy. Fa ireo izay mitoetra mampasana na ao ambanin'ny altaran'Andriamanitra toy ny ilazany soratra masina azy dia miantso hoe, mandra-pahoviana Tompo, mandra-pahoviana.
hatramin'ny oviana zasy ianao no andrasan'Andriamanitra, zasy ianao no andrasan'ny fiangonana. Fotoana fananganananaka amin'ny fotoana ahafahan'Andriamanitra mandrotsaka amintsika ny fahafenony, ny heriny, ny fitsanganany, zany hoe amin'ny fotoana atonga an'i Kristy sy ny fiangonana ikambany ifanakaiky tokoa ka tena lasa hita maso eto anivontsika Kristy ka manangana ny maty dia ho amin'ny fampakarany sika. Eny ilasika eto aneo sika afaka fotoana fohy fa ireo izay feno ny Fanahy Masina ihany no ao amin'io fampakarany io, satria tsy hitsangana ny sisa amin'ireo maty mandritra ny elanelam-potoana ary fotoana. Marina zany, ireo izay olona feno ny Fanahy Masina ihany no ao amin'ny fampakarana. Eny Andriamanitra no manome ny Fanahy Masina. Misy andalatsoratra hafa ato amin'ny Jaona 4:12, andalatsoratra mahazatra tokoa ny olona eto amin'ny tabernakla izany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy. Eny aza vela ny teny hoe mino ho lasa sakana ho anareo. Any amin'ny anaram-piangonana zao nataony, eny mino aho tena inoko zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy, mino an'izany koa ny devoly. Marina zany, nilaza ny Baiboly fa zany izy. Kanefa nilaza ny soratra masina ao amin'ny Jaona hoe tsy misy mahay manao hoe Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny Fanahy Masina. Raha ny tena marina araka ny soratra masina, avelao ahy Jaona kely eto alohan'ny amaranako ny vakiteny. Tsy niova foy ianareo mandra-pandraisanareo ny Fanahy Masina. Marina zany, mino ianareo mba ho niresaka taminareo ny Fanahy Masina ary nanaiky an'izany ampabe maso ianareo. Manana an'izany koa ny devoly, mino azo zanak'Andriamanitra aho ataony devoly koa zany, kanefa miroso eo aminy ianareo. Petera rehefa natsona sy no amarinina noho ny finoany Tompo Jesosy Kristy, ao amin'ny Jaona 7:17 nanamasina azy ireo tamin'ny alalan'ny teny Jesosy, satria ny teny ny fahamarinana ary izy no teny. Jaona toko voalohany manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Teny izy teo. Koa dia nanamasina azy ireo nanao hoe raha eo niresaka tamin'ilay fanahy tao aminy izy, manamasina azy ireo amin'ny teny aho. Izy mihitsy no nametraka ny tanany teo amin'izy ireo, ny teninao no fahamarinana. Miteny fotsiny izy dia nisy zany tao an-kibon'ny vehivavy ray. Hola, tsy hainy ataony aneho ny tenany amin'ny fomba hafa ankoatra n'ity tenin'Andriamanitra ity. Manamasina azy ireo aho, nomeny hery mba androaka fanahy maloto izy ireo, dia nivoaka izy ireo nataony tao amin'ny boky ny fiainana zanak'orona nianaran'izy ireo. Ary ny rahany Jean Matthieu 10 sy nomeny fahefana teo amin'ny fanahy maloto, androaka ny fanahy ratsy ary anao asa sy ny sisa. Dia niverina sady faly izy ireo nanao hoe nanaiky anay ny demony ahy. Hoy izy, aza mifaly satria manaiky anareo ny demony ahy, fa mifaly satria voasoratra amin'ny boky ny anaranareo. Ary isan'izany Jodasy. Hitanareo hoe hatraiza no ahafahany manakaiky mandalo fanamarinana miroso hatramin'ny Fanahy Masinana, fa taizany nanehony hazavany, taizany nanehony tenany talohan'ny Pentekosta. Naseho ny lokony. Jereo fa tena mpivavaka sady mahay mitondra tena araka izay mety hisy io fanahy io, mandra-pahatonga ny hatreo amin'ny Fanahy Masina ary eo no anapany an'io. Izay io fanahy io, move tsy afaka mahita ny fiasan'izany ianareo la antikristy. Ary nilaza Jesosy fa anakaiky tokoa izy ireo amin'ny andro farany ka amitaka na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao, kanefa tsaroa fa ny olom-boafidy ihany no ahitan'io. Amin'ny alalan'ny fifidianana no iantson'Andriamanitra. Izy no tsy faly ve nareo raha isan'izany? Tsy toy izany ve ny olona eto zao arivo zao amin'ny fahalalana fa misy zavatra manitona ao am-ponareo hoe mila ny Fanahy Masina io aho, mila anao atompo atapoko, satria efa napetraka Andriamanitra amin'ny bokon'ny fiainana zanak'orona taloha nandrena zotro zao ny anaranareo. Lazan'izany izy. Tsy misy mahay manatona ahy, hoy Jesosy raha tsy efa tao amin'ny raiko izy.
ary zay rehetra manatona dia omeko fiainana marak'izay. Inona ny fiainana marak'izay? Ny Fanahy Masina fiainana marak'izay. raisy teny io ka jereo ny dikany amin'ny grika fa voalaza hoe zoe. Fanahy Masina ny zoe. Zay rehetra nomeny ny ray ihany no anatona ary zay rehetra manatona dia omeko azy ny Fanahy Masina ary zaho no anangana azy amin'ny andro farany. Ataoko zany hoy izy, tsy hoe raha sikano eo, ataoko. Zay rehetra manatona dia omeko fiainana marak'izay fa hitsangana izy satria efa manana fiainana marak'izay. Anatona izy, tsy afaka ho faty, intsony tahaka an'Andriamanitra tsy afaka ho faty. Oh, ry sakaiza malalako manerana ty firenena ty sy ty tanàna kely ty, raha mba azoko atao mantsy amin'ty feon'olombelona ananako ty ny ametraka ao am-ponareo ny mahazava-dehibe ny fandraisany na ny batisan'ny Fanahy Masina dia ho fanambarana lehibe indrindra tamin'izay azonareo teo amin'ny fiainanareo, ny fahitana fa tsy maintsy raisinareo zany. Avelao aho nazava ny aminy hoe tsy niova fo ianareo. Efa voavontsy Petera, nin'ny tompo izy, nanaraka azy, nilaza tamin'ny momba azy Jesosy, nitaona azy mba hanaraka azy, nomeny fahefana nandroka fanahy maloto sady noa masinina izy. Nefa tao aorian'izany rehetra zany sady tonga mpitondrateny voalohany tamin'io andian'io izy, toy ny itiavan'ny katolika iantsona azy hoe evekan'ny fiangonana na hoe papa na inona koa hoe lohan'ny fiangonana. Nefa dia mbola hoy Jesosy tamin'ny alina madiana azy, moty ava ianao ry Petera. Ary hoy izy, Tompo, ianao no malala fa tianao aho, hoy izy, fa ano ny ondrika. Intelo no lazany zany. Ary o Petera, ianao no malala fa tianao aho, zany hoe anaraka anao hatramin'ny farany aho, anaraka anao hatramin'ny fahafatesana sy ny sisa. Hoy izy, tsy mbola maneno intelo akory ny akoho, ianao dia alohan'ny hanenony ny akoho dia anda intelo ianao. Hoy izy, nefa ry Petera, nivavaka ho anao aho. Enoy, tsy zany ihany, nivavaka ho anao aho fa rehefa miova fo ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Rehefa miova fo ianao, efa nioby izy, mety efa nandita ao amin'ny fanahy, efa nanao an'ireny karazana zavatra maro reny saingy tsy mbola niraisiny ny Fanahy Masina. Rehefa miova fo ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Marina zany, manatanteraka ny planiny. Ankehitriny, avelao amarana ny famakinan'ny Jaona 4:12. Eny, ny toko fa 4:12 ary ny andiny 12 no lazany Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino, ary tsy hoe mino ianareo dia mino aho, mino ianareo mba ho aminy. Firy ny mahazo an'izany? Ataovy hoe amen. Tadidinareo ny asa 9:10, tsy tiako avely zany eto, nefa ilaiko lazaina araka ny fiaviana eo amiko fotsiny io. Ao amin'ny asa toko fa 9:10, rehefa teo ty mpitory-teny Batisty ty, zay lehilahy mpanara-dalàna sady efa niova fo ary nitory-teny izy sady nitondra ny olona ho amin'ny famonjena, ary nanana fifaliana lehibe izy ireo tena nifaly sy nioby nanao fivoriana. Ny asa 20:10, Aquila sy Priscilla niresaka nisika eo maly arivo, nefa nilain'izy reto ny nandelza azy ary fatany fa lehilahy nanana ny aizy azy izy sady nanam-pahaiza ary voaporofony tamin'ny alalan'ny Baiboly fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Nefa batisan'ny Jaona ihany ny fantany, tsy mbola fatany batisan'ny Fanahy Masina teo. Hoy ary izy, Aquila sy Priscilla reto mpivady reto dia mpanao tranolay fa mpanao tranolay ihany koa Paoly, ary tao ambanin'ny fampianaran'ny Paoly nandraisan'izy ireo ny Fanahy Masina. Hoy ireo, manana rahalahy kely tonga eto zahay, aoka izy mba hiresaka an'izany kely amintsika. Ary rehefa tonga teo Paoly ka nandre azy nitory-teny sady fatany fa lehilahy nanana ny aizy azy izy, dia hoy izy, efa niraisinareo ve ny Fanahy Masina fony voanino ianareo? Oreo tsy fantatra fa efa misy zany Fanahy Masina zany. Hoy izy, koa inona ary? Na ny tena teny griketo dia hoe ahoana no nanaovana batisa anareo? Oreo, efa vita batisy zay, nataony Jaona mpanao batisy. Ankehitriny jereo ny voalazan'ny Paoly, zao no lazain'ny Paoly, Jaona nanao batisy anareo tokoa ho amin'ny fibebahana, tsy ho amin'ny famelana ny ota fa ho amin'ny fibebahana.
mba ilazana hoe inona no inonareo rehefa manaiky an Kristy mpamonjy anareo manokana. Mino anareo mba andraisana ny batisany Fanahy Masina, fa tsy zay ny batisany Fanahy Masina ry lalako batista malala. Diso zany. Nisy raha nalaza tamiko ndray andro izy ry lala BRANHAM, na misy fotoana volana maro zay. Hoy izy ry lala BRANHAM, Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho famarinany zany. Hoy aho, marina zany. Hoy izy, inona ny zavatra mety ataon'ny olona ankoatrany mino? Hoy aho, zay ihany no azon'ny olona atao, zay ihany ankehitriny no azony atao dia ny mino an'Andriamanitra, kanefa omen'Andriamanitra azy ny tompo-kasen'ny famorana, zay ilay hitantsika omaly arivo, ho toy ny famantarana hoe nekeny ny finoany azy. Ary ankehitriny mandra-pahatonga an'Andriamanitra, mino ianareo mba handraisana azy rehefa nanaiky azy ho mpamonjy anareo manokana. Saingy rehefa manome anareo ny tompo-kase ny Fanahy Masin'Andriamanitra dia nasiany tompo-kase hatramin'ny ho avinareo mandrakizay ianareo. Eny, raiso zany ry batista, dia iombokevitra aminareo aho ny amin'ny antoka mandrakizay. Eny tompoko, satria aza mampalely ny Fanahy Masin'Andriamanitra zay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Tsy ny finoana zany no manisy tompo-kase anareo, fa ny Fanahy Masina no manisy tompo-kase anareo. Efesianina 4:30. Aza mampalely ny Fanahy Masin'Andriamanitra zay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Zay no manisy tompo-kase anareo. Rehefa nahita fity teo mason'Andriamanitra anareo dia asiany tompo-kase amin'ny Fanahy Masina. Zany tokoa satria hoy ny Baiboly tsy misy mahay manao hoe Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny Fanahy Masina. Hoy ianareo, inoko zany satria zay ny voalazan'ny pastora. Marina ny azy, saingy tsy saina ho anareo zany. Inoko zany satria zay ny voalazan'ny teny. Marina zany, kanefa tsy eo aminareo zany, tsy saina ho anareo kory. Ny fomba tokana ahafahanareo manaiky fa Jesosy ny Kristy dia rehefa miditra ao anatinareo ny Fanahy Masina ka manambara sady maneho ny tenany hoe izy ny zanak'Andriamanitra. Zay ihany ny fomba ahafantaranareo ny fitsanganana. Dia rehefa ambara ny Fanahy Masina aminareo, raha tonga ny Fanahy Masina dia izy ny vavolombelona anambara. Aneo anareo ny zavatra ho avy. Ampatsiaro anareo andreo zavatra nolazaiko reo. Tsy any an-tsekoly mihitsy no ahitanareo an'izany. Hitanareo, izy no ampatsiaro anareo andreo zavatra eo. Ankehitriny tiantsika ny hamaky somary lavidavitra kely ato amin'ity andalatsoratra eto ity. Masida Jaona 4:12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary lehibe noho izany. Fa ny tena dika teny eto dia ny hoe betsaka raha tianareo hamarinina. Anao asa lehibe noho izany azy izy satria zaho makany amin'ray. Raha makany amin'ray izy dia ho tonga ny Fanahy Masina. Tsy zany ve misy andalatsoratra hafa milaza hoe raha tsy mandeha aho dia tsy ho avin'ny mpananatra, fa raha andeha aho dia ho avy indray ka ho eo aminareo sady ho ao anatinareo. Hitanareo, Andriamanitra miaraka aminareo zany, teo amboninareo aloha, miaraka taminareo tamin'ny Kristy, ao anatinareo amin'ny Fanahy Masina. Andriamanitra ao anatinareo. Ankehitriny ireo asa ataoko no ataonareo koa. Tsy asa hafa kory, fa tian'Andriamanitra ny apititra ny Fanahy Masina ao anatinareo mba anohy an'ilay asa efa nataony tao amin'ny Kristy ihany. Tsy nitaky asa toy izany ny andron'ny Lutera, nefa fiangonan'Andriamanitra zany. Tsy nisy afa-tsy ambonimbony kely kokoa noho ny takina tamin'ny andro Wesley, satria zao tontolo zao hoy ny Baiboly dia iahosa hatrany, ahiratsaina kokoa sady ho ratsy fanahy hatrany hatrany. Isika miaratsy fanahy hatrany zao tontolo zao, fantatsika zany. Eny, manao zavatra ny olona ankehitriny zay tsy mba tao an-tsaina mihitsy zato taona lasa hoe misy olombelona mahavita bibiana toy izany. Miaratsy fanahy hatrany, ary ny ratsy fanahy mbola anao ny aratsy-panahiny hatrany hatrany, hoy ny soratra masina. Bebe kokoa. Koa dia niasa ary ny Fanahy Masina. Nisy fofinaina kely monja tamin'izany teo amin'ny Lutera. Nisy tsioka kely tamin'izany teo amin'ny Wesley. Ary nisy tsioka lalindalina kokoa tamin'izany teo amin'ireo Pentecoste. Ankehitriny tonga iray ihany ilay fofinaina sy ilay fanahy eo ampikambanany zany, ka miteraka ny tsioka ny Fanahy Masina feno hery toy ny nataony fahiny ihany, izay maneho an'ireo asa toy ny nataony fahiny no voaseho amin'izao ankehitriny izao mihitsy. Zavatra mitovy. Jereny voalazan'i Jesosy,
lazaiko anareo marina de marina tokoa ny zanaka tsy mahay manao na inona na inona raha tsy hitany ataony ray zany aloha. Zay ataony ray dia sehony amy zanaka. Ny ray mitoetra atao amiko izy no manao ny asa. Hitanareo ankehitriny Mario tiako misy zavatra hafa zay tiako lazaina avy hatrany tahaka o Jesosy tahaka ny nanyrany ray ay tahaka eny jereo tahaka ny nanyrany ray ay no anirahako anareo. Tahaka ny ray ahoana no nanyrany ray azy lay ray zay naniraka azy no nidina avy tany an-danitra ka nonona atao aminy. Nakeo ary izy nanao hoe izay sitrapon'ny raiko ihany no ataoko. Hitanareo nandeha nanao an'ireo zavatra nasehoan'ny ray azy ataony izy tsy manao na inona na inona aho raha tsy efa asehoan'ny ray azy any aloha. Lay Andriamanitra naniraka azy no tao anatiny ary tahaka nanyrany ray ahy toy ny fomba nanyrany ray ahy no anirahiko anareo. Ino zany? Andriamanitra ao anatinareo mano inona asa iray ihany mitovy io Jesosy zay mino zay mananay ao anatiny lay Fanahy Masina zay mino zay efa vavolombelony fitsanganako sady mahafantatra fa ao aminy aho zay ato amiko raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Indro hoy ianareo mitoetra am Jesosy aho nefa tsy noko ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra maneo zany fa tsy ao izy. Mino an Jesosy aho nefa tsy nokony hoe ho an'ny ankehitriny Fanahy Masina tsy mitovy tamin'ny ananan'izy ireo azy fahiny maneo zany fa tsy ao izy fa anambara zay teny rehetra lazainy zany Fanahy Masina. Tsy mpandainga izy tsy matahotra olona izy na zay rafi-piangonana tsy ilainy miondrika eo anatreny izany izy miteny izy dia zonony zany avy eo. Raha ny olona ambony sy voaloto ary nianatra na izay antsotsika azy hoe besainy raha tsy tian'izy ireo ny andray an'io de vitan'Andriamanitra ny anangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto aka jiolahy izy sy mpisotro toka ny hafa ihany koa ka anangana azy reny. Azon'Andriamanitra atao zany ary zay no ataony. Ain'Andriamanitra ny anangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Misy olona ndray an'izany satria Andriamanitra izy. Raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo satria ny teniny no angatanareo fa fiainana ny teniny. Tonono zany raha nilaza zany Andriamanitra sady azonareo antoka fa nilaza zany izy de manambara ny Fanahy Masina hoe marina io teny io de zay no izy rahalahy. Tonono zany de indro zany lazao amin'io tendrombohitra hoe mifindra aza mianano amponareo fa mino hoe ho tongo zay lazainareo. Tsy anareo no miteny fa ny ray zay mitoetra ao anatinareo izy no milaza. Tsy anareo no milaza amin'io tendrombohitra io fa ny ray zay ao anatinareo no miteny amin'io tendrombohitra io. Tsy maintsy mifindra zany. Ny tany sy ny lanitra andalo izy fa ny fanahiko tsy ho na ny teniko tsy mba andalo. Zany tokoa tsy afaka andalo zany. Raha io eny reo asa ataoko ao amin'ny fiangonany Andriamanitra mba anohy ny asany. Zay no antony nandefasany Fanahy Masina. Eny efa fatany zany efa fatany fa tsy afaka hitranga toy zany io ka hitrangatranga toy zao fotsiny koa ny ilainy nandefa ny ray naniraka ny zanaka nametraka an'izay rehetra atao amin'ny zanaka ao anatinareo ka zay asa nataony ihany reo asa nataony Jesosy mitsy teto no ataonareo koa ny fiangonana. Tsy tianareo ve ny hanao ny asan'Andriamanitra o Jesosy raha tianareo ny hanao ny asan'Andriamanitra de mino ahy. Ahoana ny inonareo azy tsy hanareo atao zany raha tsy hananareo ny Fanahy Masina satria tsy ho vitan'ny olona nilaza hoe izy ny zanak'Andriamanitra mamerina ny voalazan'olona fotsiny anareo. Milaza ny Baiboly hoe izy ny zanak'Andriamanitra inoko ny Baiboly tsara zany. Milaza ny Baiboly hoe izy ny zanak'Andriamanitra inoko ny Baiboly. Milaza ny pastora hoe izy ny zanak'Andriamanitra inoko ny pastora. Milaza mama hoe izy ny zanak'Andriamanitra inoko mama. Milaza ny sakaizako hoe izy ny zanak'Andriamanitra inoko ny sakaizako. Saingy ny fomba tokana ahafahako milaza hoe izy ny zanak'Andriamanitra de rehefa miditra ny Fanahy Masina ka manambara ny tenany eo vao fantatro hoe izy ny zanak'Andriamanitra. Tsy misy mahay manao hoe Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Eny tsy misy olona ampiteneny ny fanan'Andriamanitra ka na hoe voahoziny Jesosy na ilaza hoe toy zao izy tamin'izany andro zany saingy toy zao ndray izy ankehitriny mampanao azo malemy sy mivadibadiky zany tsy tompoko izy ny tsy miova matsiny io ary marak'izay zay fanahy mahitsy rehetra dia anambara toy zany.
eny ary eny hoy izy ireo asa ataoko no ataonareo koa jaona 720 eny asa mitovy oreo manao asa lehibe kokoa ny fiangonana ankehitriny amin'ny fomba hoana hoy izy ny asa ataoko hoy ireo eny manana misionera maneran-tany zany no asa lehibe kokoa nefa hoy izy ny asa ataoko eny ataovy zany aloha zay vao resaony amin'ny misionera ankehitriny voatsela teto no nyresaka tamin'ny silamo ray hoy izy maty Mohamed marina zany ao am-pasana izy nefa hitsangana izy dray androany hoy izy raha mitsangana avy ao am-pasana izy teo fantatra zao tontolo zao anatin'ny 420 ora hoy izy ianareo zay milaza hoe efa 4 arivo taona zay nitsangana Jesosy nefa tsy misy ampahatelin'ny olona akory malala zany satria avy amin'ny fomba fijery ara-tsaina no iresanareo anio avy amin'ny fomba fijery any an-tsekoly na izay fampianarana no iresanareo raha reo rehetrareo lay hoe fiangonan'Andriamanitra lehibe eo koa ny katolika ny protestanta izy rehetra ka nandray ny Fanahy Masina izy ireo de iorona mafy amin'ny kristianisme ty zao tontolo zao ty tsisy ny karazan-javatra toy ny communisme tsisy ny karazan-javatra toy ny disadisana ny fifandirana ny ara-tsim-panahana ny fankalana ipetraka eo amin'ny seza fiandriana Jesosy andeha eo amin'ny paradisan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiainana Malagasy velona tsy misy farany efa natsangana ao amin'ny vatana vaovao mandehandeha eo tsy ho antitra intsony tsy ho fotsy volo intsony tsy harary intsony tsy ho nona intsony mandeha eo amin'ny fifalian'ny tompo miresaka amin'ireo biby sy andro toinina saingy nataontsika ny hafa rehetra afa-tsy zay hoy izy mandeha any amin'izao tontolo zao ka toroiny filazantsara inona no ataon'ny filazantsara tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny hery sy ny fanehoan'ny Fanahy Masina ny manao ny tenin'Andriamanitra ho voaseho ny filazantsara tsy hainareo atao zany eny fantatry Jesosy zany ny hoe ilainy ny velona amin'ny fiangonany no zany fantany fa eo amintsika ireo sekoly ara-tsaina ary tsy handray an'izao any amin'ny sekoly ara-tsaina mihitsy ianareo anohitra an'ity izy ireo satria fampianarana avy amin'ny olona mahira-tsaina ihany no hany mba fantany de zay fampianaram-piangonana na anaram-piangonana tian'izy ireo ivelomana koa izy ireo no ametraka anareo ao amin'izany ka anao anareo mpikambana amin'io andian'io ary ry rahalahy hitanisa zavatra vitsy avy amin'ny fampianaram-piangonana aminareo zay to tena hoe marina izy lay fiangonana masina lehibe lay reny na taty an'ireo na taty fanenjena maro de voly ihany koa voaroka saika avy tamin'ny toerana rehetra mihitsy izy nefa mbola manoto ny teo ihany eny tompoko iezika hitanisa an'izany izy ireo koa fantatra Jesosy fa isy etsika lehibe avy amin'ireo manatsaina toy ny tamin'ny andro ihany ny manasa siny sy lovia sy ny fomba fiakanjo ka manolana vozon'akanjo sy ireo zavatra maro no ataon'izy ireo zavatra maro isan-karazany zay ataondreo fatany fanao an'izany izy ireo koa de hoy izy eny miandrasa kely tsy amela anareo hokamboty aho akaty aminareo ndray aho noho izany hoy izy ny asa ataoko no ataonareo koa ny tanjona nandefasana ny Fanahy Masina de mba anohizan'Andriamanitra amin'ny alalany andian'olona iray ny aneho hatrany an'Andriamanitra amin'izao tontolo zao zany tokoa tsy amin'ny alalan'ny fampianaram-piangonana tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana fa amin'ny alalan'ny hery ny fitsangana ka tonga ny teniny ho azo tsapaitana amin'ny fandraisana ny fampanantenana ary miandany ho isan'ireo vitsy anisaka mino an'Andriamanitra de jereo ny fiamoran'ireo ramana mainty sy ny fidirany herin'Andriamanitra zay aka-toerana amen zay no tadiavina zay no antony nandefasana ny Fanahy Masina zay ny tanjona nandefasany ihany zany fantatsika hoe inona zany ankehitriny ary zay no antony nandrahany azy no zany tsy misy raha hafa namasinana ny olona tsy vitako ny namasina anareo ary tsy vitanareo koa ny namasina ahy satria samy nateraka araka ny nofo sika fa Jesosy tsy nateraka araka ny nofo marina zany koa ny rany ary no mpanamasina ary nitin'Andriamanitra nanao vatana ny velona tao na mafy an'io raha io mba ho fanamasinana an'ity izay nanafona tanteraka ny fanemelohan'ny ota sy ny henatra koa ampinona ny finonan'izany no idinan'Andriamanitra vetrany ao amin'ny vatan'olombelona io tamin'ny fanamasinana io raha io ka mametraka azy ho taranaka Abrahama tamin'ny finona ka ino hoe ho avy io raha io hoe io raha madio io dia ho zava-magaga toy ny rany fa nandehandeha teo izy na de efa toy ny maty azy nino an'Andriamanitra nandritry ny 520 taona 570 izy teo ary nino hatramin'ny 100 taonany ary Sara 580 de nino hatramin'ny 170 ary efa toy ny maty izy fa hoy Andriamanitra mba anana antoka ny olona fa tsy ho diso an'izao de eto etsy amboniny avoany izy ka toloro fanatra hoy izy tamin'ireo mpanompo mijanona eto anareo sy ny apondra ka andraso zao sy zazalahy akery mba hivavaka ary zao sy ny zazalahy no hiverina
ahoana nanaovany an'izany hoy abrahama tahaka ny avy tao maty no nandraisako azy io ary fantatro fa ilay nanome ahy anio avy tao amin'ny maty dia mavita manangana azy amin'ny maty raha mitandrina ny teniny fotsiny aho mitandrina ny teniny aho vita ny anangana azy ty amin'ny maty milaza tanteraka any Kristy indro ary izy fa tamin'ny alalany misy elany raha io no nivoan'ny Fanahy Masina izay hita fa voarakitra tao amin'ny vatana natsoina hoe Jesosy io raha io nana masinana lalana iray tamin'ny finoana mba hiantso an'ireo navotana na ireo voafidin'Andriamanitra ary rehefa manaiky anareo dia lesoron'ny Fanahy Masina ny ara-tsipana rehetra atao aminareo ary miditra avetrana izy Andriamanitra tenany mba hanao ny sitrapony eto an-tany mitrerony io lehibe ratsy fanahy io ary ty ranona anankiray ratsy eto ty dia manao an'izao sy zao ary ty zalahy ratsy ty miresaka manohitra an'ity nefa sa hiatrika an'izany ny olona feno ny Fanahy Masina amen tena fantatra ny olona tsy nampianarana nampahalalana izy ireo nefa fantatra ny olona hoe niaraka tamin'i Jesosy zay no antony natongavan'ny Fanahy Masina mpanjony kely tsy nahy nanao sininy anarany nefa njoro teo ka nanao hoe iza ny tokony inonay olona s'Andriamanitra amen aoko fantatra anao fa hitorony anarany Jesosy hatrany zahay fasahina re zany fatany fa nanatrano tany akoatra izy mariny zany vahiny sy mpivahiny izy teo nitady an'ilay tanàna ho avy navita inona tamin'ny episody nampiatsara velatsy io fa izy dia teo ambanin'ny fanapahan'ny Andriamanitra ny lanitra zay nanangana ny zanany Jesosy Kristy sady nameno azy tamin'ny fanahyn'ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany eo no misy anareo tsy natahotra azy izy tsy tompoko ny fahafatesana eny rehefa nentina izy ireo teo Stefana mahery foka nataony hoe lavo ny voalazanao hoy izy ry mafiatoka sady tsy voafora fosy sofina ianareo dia manohitra ny Fanahy Masina Marakariva toy ny nataony razanareo nataonareo koa hoy ireo vononay faty anao hoy izy tsy anareo atao zany nandeha asehoana ianao zany raha vitanay na tsy dia nakavato lehibe izy ireo ka samy mitoraka ny lohany nasandra ny masony dia hoy izy hitako ny lanitra misokatra hitako fa misy tohatra midina hitako Jesosy fa mitsangana eo akavanany tsy to ary tsy milaza amin'ny baiboly hoe maty izy fa nodimandry ola afaka mahita anjely midina tsotro zao aho ka naka sy nandrotsorotsy azy tony zazakely reny anankiray mandra-patoriny ola zany tokoa zay no tanjon'ny Fanahy Masina zay no antony nandefasan'Andriamanitra ny Fanahy Masina anome hery anareo no nahatongavan'ny Fanahy Masina manana andalatsoratra maro aho eto fandraso kely tonga anome hery anareo ny Fanahy Masina za tsy afaka ho hitanareo zany efa tena lasa loatra aho zao rivo zao anome hery anareo hery ao amin'ny vavaka raisy ny olona zay manana fiainana tsara saingy resy atrany izy ireo lazako anao olona tsara io azo antoka fa tiako ny tompo raha BRANHAM nefa resy atrany tsy mba mahazo valimbavaka mihitsy fenoa ny Fanahy Masina indray mandeha ne io vehivavy kely io dia jereo zavatra hitranga rehefa makeo natrean'Andriamanitra izy dia tsy ho resy mihitsy manatona pasahina seza fiandrian'Andriamanitra izy ampinoana manana zo izy satria zanaka vavin'Andriamanitra tamin'ny fahateraha raisy io lehilahy kely io izay tena sarotahotra tsy mitsahatra masika amin'ny mpampiasa azy ilaza izy io hoe andraso kely aloha eto misy zavatra niova tanareo nandray ny Fanahy Masina izy manome hery anareo zany feno hery ny fiainanareo manome hery anareo mba hitenena zany ola ireto olona tsy nanana fasahina nijoro teny ivelany Petera Jakoba Jaona Lioka sy ny sasany tamin'izy ireo no niditra tao amin'ny efitra ambony ka nanao hoe tsy afaka hijanona elintsonsika ireto jereo eto indro fa etsy ny mpampianatra rano indro lay rabrano fantatrao fa efatra ny diplôma ambony ananany ahoana na fatsika andresy azy ho Petera tsaroko fa nivaritra trondro tamin'ny lehilahy io andray andro niresaka izy nefa tsy azoko akory zatra andresany tsy vitako ny fandahatra aminy nefa inona no asika atao rahalahy hoy izy miandrasa efa efatrandro sika nitato andraso hatrany ihany hatramin'ny noviny mandrapa eny angany laza izy hoe hatramin'ny andro fadimy tsy laza izy hoe hatramin'ny noviny hoy izy mandrapa koa dia ny andro hatrany izy ireo hatramin'ny noviny mandrapa lasa ny 9 andro mandrapa lasa ny 9 andro mandrapa fa noho ny tena tonga ny andro Pentekosta tamin'ny farany dia tao amin'ny toerana iray sady ny raisaina izy rehetra teo ambony izy ireo tao amin'ny rahona amin'ny rehetra Andriamanitra nandeha niaraka tamin'izy ireo teto an-tany Andriamanitra fa nisy zavatra fantranga teto nisy zavatra teo andalam-patongavana teo amin'ny toerana iray izy rehetra sady ny raisaina ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra tahaka ny rivotra amin'ny fofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany dia nisy lela maro nipetraka tamin'izy ireo inona no hoe nizarazara voazara toy ny fiakanakana efa nandre olona ny akanakana ve nareo zao natany
hitanareo tsy mahavita miteny zavatra ny zarazara voazara tahaka ny vakitro zay midika hoe mizarazara voazara tsy niteny izy ireo tsy niteniteny foana tsy nisy zavatra nataon'izy ireo fa tsy namoaka feo ary nisy lehilahy maro nipetraka tamin'izy rehetra ny tarenafo tsy natazona anteny antsony izy ireo fa samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra. Inona no nitranga aveo nivoaka teny amin'ny arabe izy ireo. Izy le Rab John teo. Aiza le olona teo, aiza le beato doiny teo ambonitsika atao mirome miafo Andriamanitra raha teo Mosesy namoky atsika tamin'ny manafo tany ambony izy niara nandeha tamintsika nandritra ny 3 taona na 3 taona sy 9 bolana teto tany fa ato amiko izy ankehitriny tsy zany miteny fa izy fantatro hoe izy fantatro hoe izy aho tsy zany tsony ny velona fa izy asavy maketo izy io ry lehilahy eto Israely sy anareo zay monina any Jody aoko fantatrareo fa enoy zao teniko zao ianareo rehetra mpitoroteny sy raby tena ery mba hitenenana. Tsy mamakory reo olonireo nanoana ny ty andiany kely ty izy 20 nanolona ny reto rayalina na mihoatra azy tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory reo fa vaora fahatelo ihany zao ny andro mpitoroteny filazantsara feno aho fa izao lay nampilazaina ny Joelina mpaminany hoe fa amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ka ny hitanareo ve Maria teto fa nandita ao amin'ny fanahy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantara sy nanao toy zany amin'ny nofo rehetra ary ny mpanompoko dia andatsahako ny fanahiko aneo famantarana eny amin'ny lanitra ambony aho sy amin'ny tany ambany andriafo ary zavony setriko Andriamanitra tao amin'ny vahoakany teo hitanareo amen fa inona ny diplôma nananao inona ny sekoly nivoanao tsy misy dikany zany amin'izao fotoana zao nanomboka ny roso tao misoratra masina izy fa Davida nahita raha teo anatrehako mandrakarivo Jehovah tsy nangozozo aho zaho ny falian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako fa tsy foina ho any amin'ny fiainatsita ny haiko ary tsy amela ny ray masinao tratry ny loha izy aoka ilaza aminareo maromarona fa Davida patriarka dia fa maty sady nalevina eo amintsika ny fasany marakandroany kanefa tamin'ny alalan'ny mpaminany no nahitany mialoha ny fiavian'ilay marina ary aoko fantatrareo fa eny Jesosy izay nomboanareo teo amin'ny tanany ratsy fanahy iny dia fa nataon'Andriamanitra ho tompos Kristy. Amen. Ry lalahy inona nataonay mba hovijeny zahay hoy izy mbeba ary aoko atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na izy atsony Jehovah Andriamanitsika anatona azy. Amen. Raha mbola manana vahoaka ihany Andriamanitra ka manana fiangonana Andriamanitra dia anan'Andriamanitra ny Fanahy Masina mba hiara-andeha aminy. Izay no antony nanomezan'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Isy manatsaina hipotra nisy hatrany zany nefa manana kavitsiana Andriamanitra no any manana fiangonana kely Andriamanitra zay androso hatrany miaraka amin'ny batisa amin'ny Fanahy Masina mba hitaky ny hazavana ary izy ireo avy amin'ny vavolombelona omeny no hitsara n'izao tontolo zao tsy milaza va ny baiboly ho Jesosy sambatra zay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ary misy anankiray koa milaza fa marina ny olo-masina no hitsara an-tany zany tokoa ny vavolombelona asehonareo ankehitriny no hitondra fitsarana himpanga ty tanànty ny vavolombelona asehontsika ny amin'ny batisa amin'ny Fanahy Masina sy ny herin'Andriamanitra ny fiainana masina no hitondra fitsarana hiampanga ny ty tanànty refio ny voalohany no farany ny farany no voalohany tsy fantatro mihitsy ny amin'ny sanke mody raha ny ao amin'ny fitsanganan'izy ireo tsy afantatra mihitsy ny ay ao amin'ity izy ireo fa hijoro eo amin'ity anankiray ty mba ho vavolombelona ianareo ihany koa ary amin'ny alalan'izany tamin'ny fanapaharotanareo ny hazavanareo sy ny batisa amin'ny Fanahy Masina sy tamin'ny fiainana ny velomanareo sy ireo zavatra nataon'Andriamanitra mba naporofona fa miasa eto izy nefa noho ny fahaizan'izy ireo no nalavitra an'izany izy ka ho tsaraindreo olo-masina efa voatsara sady izy ireo efa nandalo an'izany izy ireo hola resaka ny amin'ny herim-bavaka aho ny hery amin'ny fitenenana ny hery amin'ny fiainana masina. Amen. Izay no ilana Fanahy Masina. Misy ny sasany aminareo rehefa mandeha ny manao hoe eny tsy vitako tsotro zao ny tsy sotro tsy vitako tsotro zao ny tsy hanao an'izao tonga hivelona ao anatinareo ny Fanahy Masina mba hanala an'izay rehetra hoe tsy vitako ao anatinareo. Marina zany atonga ny vehivavy tsy hanapa-bolo tsony na anao sorta sy pataloha tsy misy fialatsiny atonga azy ireo tsy fosafosy itsony eny zay ny antony zany mba hananareo fiainana masina ny anaranareo ny fitsipiky ny baiboly amin'ny fotoana rehetra hoy ny vehivavy mafana loatra ny andro voatery manao an'irety tsotro zao aho mamparary ny lohako raha alavaiko ny voloko kanefa tsy misy fialatsiny eo amin'ny Fanahy Masina eo izy mba hisin'io anaraka ny teny atsipriany zany zay no ilana ny Fanahy Masina atonga nareo amily ny lohanareo hiala amin'ireny vehivavy zara raha mitafireny ka tsy riritra azy tsony
nefa mpikambana fiangonana zay ny ilana azy atonga anareo tsy foky zany na isotro ary ny teo tonga mbotsina be analan'zay ao aminareo io atonga anareo manetry teny zany rehefa eo aminareo zay ny ilana fanahy masina anana fiainana masina mariny zany atonga anareo tsy fosy itsony atonga anareo tsy lalokalitry itsony na ilaloko dikely sy reny zavatra maro hafa ataonareo any aminareo reny atonga anareo tsy tonga tena tony ny fanaonareo itsony zany lay fiainanareo tsy mahatoky amin'ny vadinareo zay no atao zany mariny zany atonga anareo tsy aniry ny vadiny hafa itsony tena zany tokoa zany izy io atonga anareo anana fiainana masina zay ny ilana ny herin'ny fanahy masina mba metraka ny fitiavanareo ho am'ireo zavatra any ambony zay misy an'Andriamanitra ka ny fisainan'ny Kristy ao anatinareo tsy hainareo ataony tsy ahita an'ireny zavatra reny saingy rehefa mahita an'ireny anareo dia atodika areo hiala alohanareo mariny zany atonga anareo hoe nareo tsy vitako zany tsy vitako tsotro zao ny anao zany azo antoka fa tsy vitanareo kanefa zay ny tanjona natongavany fanahy masina zay ny zavatra nataony tonga zany mba hanaisitrany io aminareo reny fahazaran-dratsy rehetreny ary reo fanaonareo reo io miteny ratsy olona io ka manavanava tena manao hoe isaonan'Andriamanitra metodista tsy misy ifandraisako amin'ireny olirolely reny tonga ny fanahy masina mba hanaisitrany zany aminareo batista presbyteriana ka tsy teo any amin'io andiana olirolery io tonga ny fanahy masina mba nalany zany tsy famorana rehetra zany aminareo zany izy io manasa anareo ao amin'ny raha zany ka mipasoka anareo anao an'izay no natongavany tonga zany mba anitsy anareo hoy izy anitsy ny toerana amin'ny kototaona anao an'izay no natongavany anitsy an'izany ampietra ny toerana avo atonga ny tendrombohitra rehetra ananendrika mandihy toy ny ondry lahy tanora mihitsy sady tehaka amin'ny tanany ho anareo ny ravina rehetra ho afa ny firany vorona anelo ny lakilosy ny fifaliana tsy misy fialatsiny zay no natongavany zay ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny andefasan'ny fanahy masina mba hanaovanareo an'ireo zavatra reo mba hiasanareo anarahanareo azy ankehitriny tsy te handratra anareo aho nefa nolazaiko anareo fa amin'ny fahatsorapolo alina no natongavako eto mitandrina aho mba tsy teny mafy anareo fa indraindray somary miodina kely amin'ny zavatra hafa aho sady miazona ny marina trany nefa ho eo ihany sady anao an'izany amin'ny fomba tsy tenenana mafy anareo loatra saingy te hilaza zavatra aminareo aho raha milaza ny baiboly fa tsy mety amin'ny vehivavy manapaka ny volony nefa milaza anareo hoe manana ny fanahy masina no sady manapa-bola mantany tena hoe anananareo ve aza tesitra raha zay zava-misy dia maneho hatrany zany fa misy tepoka hafa miampanganareo raha milaza ny baiboly fa tsy mety ho an'ny vehivavy ny manao fitafidelahy nefa manao an'ireny karazana salopety sy pataloha reny eny amin'ny arabe nareo vehivavy lehibe everiko fa ho an'ny zazakely dia eritrereto raha milalao amin'ny zazalahykely sisisy izy reo nefa jereo rehefa rehefa ianareo vehivavy lehibe 5 enina 7 taona hatramin'ny vavianitra eny amin'ny arabe ary milaza ny baiboly efa vetavetany mason'Andriamanitra ho an'ny vehivavy ny manao an'ireny zavatra eny nefa atanareo ihany zany ka lazainareo hoe manana ny fanahy masina ianareo manontany tena indraindray anaraka ny ten'Andriamanitra arabaky teny ny fanahy masina ary ny mpitory teny ambadiky ny pilipitra zay tsy manana fahasoavana ampy mba hitory an'izany dia salasalako ny fananany azy eny zay indrindra ny lana ny fanahy masina mba hanome osotra ho an'ny mpitory teny zany mba hanome fahamasinana ho an'ny andihany mba hametraka ny fiangonana araka ny lamina mba hitondra ny firaisan'ny fanahy mba hampiray atsika hikambana ao amin'ny hery mba hampiray atsika hikambana ao amin'ny fitiavam-piralahy tsy ahoaka ianareo na metodista batista presbyteriana luteriana na inona ianareo na inona raha samy vita batista ny fanahy masina iray mba ho teny iray isika dia tonga mpikambana amin'ny tenany Kristy Jesosy fa tsy hoe tsy misy na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy anohanana mosary tsy misy afaka ampisaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra lay fitiavan'i Kristy lay fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy satria nateraky ny fanahiny isika voasasa tao amin'ny rany olom-baovao isika zay ny antony natongavan'Andriamanitra zay no ilana ny fanahy masina eny tompoko zany indrindra ankehitriny ry olona jereo tsara mifanatrika aho maro ny tanana nitsangana zay nanambara fa manana ny fanahy masina hitanareo zany tokoa maro izy ireo ankehitriny saika somary andona kely aho eto voaraky-peo izy ty kanefa andray an'izany bebe kokoa sika raha-pitsarivo raha milaza ianareo fa manana azy kanefa meloka amin'ireny zavatra reny dia manontany tena hoe inona no mitariky anareo tsy tariky anareo hivoaka ny teny mihitsy Andriamanitra iazona anareo eo miteny izy satria lalàn'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiangonany ho an'ny vahoakany zany ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy eny ho inareo tsy mahatsiaro tena meloka raha manao zao zany tokoa ve meloka anareo ho ny baiboly ary raha ao anatinareo ny fanahy masina dia hitarika anareo eo amin'ny teny avy hatrany zany tsisy ny fialatsiny
tsy mitondra fanovana Andriamanitra na fialatsiny manao fitsipika izy ary anjaranareo mifanitsy aminy izay ihany toy izany ho an'ny tsiraray izay fomba izay ihany no atongavanareo o Petera mibebay ianareo rehetra ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny helokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina hitanareo izany ho izy tsy maintsy mifanitsy amin'io faritra io ianareo eny tsy niandratra anareo ny tadiaviko tiako loatra ianareo saingy ry lalahy sy anabavy mba tonga saina ve ianareo no hoe fantatro fa tsy maintsy hitsangana miaraka amin'ity taranak'olombelona ity aho amin'ny fitsanganana amin'ny andro farany io ka ampamoanany amin'ity teny ity raha maneho an'izao ny Fanahy Masina nefa mitory ankoatran'io aho aiza ny toerana isy ny teny fomba ahoana ny alanareo aminy tsy hainareo atao zany resaka izy aza mba eny atsaro zany ninona zavatra tsy mety ataonareo atsaro zany hoy ianareo tsy vitako dia tsy mbola nandray an'ilay mahavita azy ao anatinareo nareo rehefa tonga ny Fanahy Masina dia hanome anareo hery andresena an'izao tontolo izao izy ary ianareo raha Inona voalaza raha tia an'izao tontolo izao ianareo na zay zavatra izao tontolo izao dia satria tsy ao anatinareo fitiavana an'Andriamanitra eny tsy misy fialatsiny eto asehony miariary io ary tsy maintsy mifanaraka amin'izany fitsipika izany sika fantatro fa hiverinareo hoe tafahoatra nefa feno mitafotafo fotsiny ankehitriny hitanareo enoy marina izany eny mifanaraha amin'io ry lalahy sy anabavy aza vela ilaza aminareo reny manam-pahaizana sasany manodidina eto reny hoe o karazan-javatra misavorivory zany raha karazan-javatra misavorivory io dia misavorivory zany Andriamanitra ary raha misavorivory Andriamanitra dia isany koa amen tiako ny itovy aminy nahoana ato amiko ny fanahiny izay nona sy mangeta eto ka miantso an'izay rehetra mifanohitra amin'ny teny raha milaza ny olona hoe mety tsara ihany o raha mba milalao karatra kely ny olona mba hiala voly ka miloka volanikelina ray na roa mety ihany zany hoe Andriamanitra hoe tsy mety raha misotro vera kely noho ny fiaraha-miasa mba mandray tsirony kely fotsiny ndray mandeha nefa Andriamanitra hoe loza ho azy hoy ianareo mety tsara ihany raha BRANHAM manapabola aho satria misy Antony mazava ary vehivavy fantatrao fa manao an'izany vehivavy hafa rehetra tsy raha rahiko izay ataony vehivavy hafa tsy reny ny ohatra ho anareo na hoe tsy reny ny lehibe anareo raha manana Fanahy Masina anatinareo anareo dia anaraka an'ireo fitsipiny ka tsy hijery an'izay lazay ny olona mikasika anareo raha nata BRANHAM mafana be ny ka voatery manao antony akanjo toy izao sy toy izao tony aho mafana kokoa ny elo anabavy malala avela lazaiko anao zany ary aza tsarovy zany fa hitarika anareo hatrany eo amin'ny fahamarinana ny Fanahy Masina ary ny teny no fahamarinany ny teniko no fahamarinany aoka ho lainga ny tenin'ny olona rehetra fa ny ako no aoka ho marina ary very fotsiny hoe fahavetavetana azonareo eritreretina ve teny sarotra lazaina tokoa zany ho an'ny mpitoroteny saingy efa nakao amin'ny toeram-pivoahana tamin'ny faritra sasany aho zay tena saika voatery ny voaka hatrany ny tena fa tena hita ho misy zava-maloto eny amin'ny rindrina hoy ianakapo ahoana ny tena malatsaka ny toe-tsain'ny olona toy izao ary maimbo rehefa mandeha amin'ireny toerany reny aho matetika manao hoe maimbo re zany ilaiko manery ny oriko toy izao rehefa manasa tanana natahotra rehefa mandray ny fanokafam-baravarana fa andro misy mikroba avy amin'ny fraisana sisisa teo hoy ianakapo raha teo amin'ny serana piaraminidina raha iandro ka niditra tamin'ireny toerany reny na teo amin'ny sarianan-dalaby niditra tao amin'izany aho dia hoy ianakapo mampalahelo ary nisy zavatra nanao tamiko hoe toy izao ny fofony izao toy izao eo amin'Andriamanitra fa vetavetany zany ary hoe anakapo rehefa mahita vehivavy mandeha ny amin'ny lalana izay mifintsifintsy toy izany sady manao fitafidelahy hoe toy izany no endriny eo amin'Andriamanitra fa vetavetany zany zavatra marikoriko sy maimbo eo anatrehan'Andriamanitra na dia zany aza ho any am-piangonana izy ny alahady sa miaingo tsara ny lehilahy andeha akeny ka hisotro sy anambaka sy ho tia vola ka anambaka namany sy ny hafa koa mba azahoany vola kely amboniny ka manao andreny zavatra reny sy loka sy foka sy sotro ary andanga nefa ho any am-piangonana aveo sady hijoro vavolombelona fa vetavetana fahalotony zany ny fiangonana ratsay oreo eny mpikambanao amin'ny fiangonana aho eny ary omena 5 minitra fiangonana mba ahafahany diakona rehetra sy ny sasany amin'izy ireo mifoka ary ny pastora koa alohan'ny iverenany anao ny fivoriana ambarao amiko misara amin'izay rehetra maloty anareo izay manimba tena dia osibako zany laza Andriamanitra fa ataony zany ary ankehitriny tafahoatra vokatry no mamiadana 700 mahery no maty no mamiadana eo amin'ny tenda sy ny afokafo noho ny fifoana sigara zay manimba tena dia osibako zany saingy mizotra any amin'ny elo loatra izy ireo ka miroso eo toy izany nefa tsy fatana ary misy an'ireo mpitoroteny sasany manana diplôma ambony 4 makeny amin'ny polipitra nefa mifoka avelao aho ilaza zavatra aminareo rahalahy ny Fanahy Masina dia ny rana mba hiantso ny lehilahy sy ny vehivavy hivoaka amin'izany zavatra zany misarahy ianareo ny teny hoe fiangonana dia midika hoe tafasaraka mivoa eo aminy anareo hoy ny baiboly aza mikasika an'izay maloto dia andray anareo aho
ka ho zanaka lahy sy zanaka vavy hoay ianareo ary ho Andriamanitra reo aho. Ola tsy te asika aho fa tiako ny ho tsipo sy ilaza ny marina. Eny tompoko, zavatra mahatsirava zany. Ry lehilahy sy vehivavy, aiza no misy atsika ankehitriny? Aisika andesika marina. Ndray ariviny teo amin'ity karazana seza kely ray tao amin'ny fandraisam-bahiny aho. Eny tsy maintsy faranako. Nisy karazana seza lava kely ray taorian'ny vavahana nandritry ny 3 na 4 andro dia tonga teo amin'ny toerana aho rehefa nivezivezy sy nieritreritra hoe Andriamanitra fa tonga teo amin'ny toerana zay tsy naisako ny tokony atao hoy aho. Andriamanitra eo amin'ny farany 10 ahy ary tsapako fa nanamaivan-javatra aho. Nisy famangina tokony nataoko nefa reraka aho ka tsy navity zany. Hoy anakapoteo afaka mahita ny tompoko mivembena mamaky azy nao tamin'izany fony reraka tokoa izy ka zara raha afaka namindra tongotra saingy tsy reraka loatra ranjanona ho an'ity vehivavy zay na aveo ho an'ity zazalahy nentina teo zay efa maty marapahatonga azy nakeo ka nikasika ny vatapaty ka nampiasa ny herikely tao aminy mba hanangana ny zazalahy io. Fa ahoana anao fahako reraka, inona ny olana eo amiko tompo? Ony eritreritra teo, eny efa antitra aho tsy vitako ny anao an'io fa teo Mosesy lay Andriamanitra topoky any nijoro teo izy tamin'ny 20 taonany. Teo Kaleby nijoro teo raha 90 taona niaraka tamin'ny sabatra teny an-tana sady nanao hoe Josoa nametraka an'ity sabatra ity teto an-tanako 70 taona lasa zay efa 20 izy teo. Hoy izy tahaka ny tanjako tamin'izany ihany mbola tanjako ankehitriny. Amen. Hoy aho Andriamanitra mamindrafo amiko. Hoy aho jereo eto tsy mitsahatra ary nalaiko ny vatiko itseorinitsy ka noraisiko ny tanany. Teo ambon'ity baiboly ity sy lay baiboliny kely dia hoy aho ry malala nijery ny lafiratsiny loatra aho manameloka ny Fanahy Masina atao anatiko. Hoy aho mieritreritra n'ireny votsira tany reny aho, mieritreritra ny atiraty tany sy ireo zazalahy reo, mieritreritra ny amin'izay nataon'Andriamanitra aho zay maneho fa Andriamanitra mahay mary izy. Halleluja. Hoy aho nakapo lazan'izao tamiko izy taona maro lasa zay tsy amelanao rery aho, tsy andahoanao mihitsy aho, tsisy olona janony eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Ombanao aho ary nanomboka tamin'io tanana namantatra io fa ho avy ny alalanao ny tsy ambaratelo ampo. Aoriny zany dia hiakatra ambonimbony kokoa io. Voapirofo tanteraka nanerana zao tontolo zao zany etaona tateo marina. Indro fa tonga indray ty fanompona lehibe zay mihoatra lavitra noho ny teo ity. Hoy aho ry malala raisiko ny tananao noho ny fanampian'Andriamanitra sy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Aza vela hijery ny lafiratsiny tsony aho aoka ho androso ho amin'ny fifoazam-panahy io mba hitory be lavitra noho ny tany aloha rehetra. Aoka alohana masina ny tenako eto ka anokatra lalana ho an'ny olona ny amin'ireo otako manokana ny fanamavana ny zavatra nataoko mba hoeo ambany raha ka hoeo ambany raha ireo tsy fambiazako mba afahako mandeha eny ka ilaza hoe arao ary olona maro zany. Halako ny mahita olona milaza hoe ianao andeha ataovy fa tiako ny mahita olona hitaridalana ny amin'ny fomba fanaovana azy. Eny tompoko fotoana vitsy zay teto nisy ahitrano teto an-tanàna ny rehetra ny tao amin'ny all compagnie nalefan'izy ireo tany ny mpamono afo tao Jeffersonville ary nisy sakaizako lehilahy mahafinaritra tsy mbola zatra afo lehibe toy zany. Nandeha teo izy nanao hoe tifiry kely eto ry zalahy, tifiry kely eto. Indro fa tonga teo ilay avy ao Craskville ding nikoropaka teo ary izy ilay nitarika ny famonoana afo no nitsambikina nanao hoe tifiry kely eto raha vao ty varavarankely ty tifiry kely eto kanefa tetsa-pitanony nisy mpamono afo tsara ofana avy any Losville. Zara raha nipetraka ny faraingo be ny tohatra dia indro fa efa teny atapony tohatra ilay mpitarika rehefa nakarina ny tohatra dia izy ny loha laharany natsipony fa makiny talohany natongavany teo dia nivakiny varavarankely dia hoy izy avy aty ry zalahy zany mihitsy maty tao anatin'ny minitra vitsy ny afo. Tsy hoe tifiry kely eto tifiry kely etsy mampatsiaro ahy an'ireny mpitoro teny ara-tsainy reny zany. Avy aty andeha sika fantako fa marina zany nandramako ka hitako marina ny an'ny Fanahy Masina. Tsara Andriamanitra tsy hoe andramo eto andramo ery fa andeha ho ao aminy areto izy anareo zany nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonany ny heriny. Tsy hoe tifiry eto tifiry etsy tsy havitininona mihitsy anareo mandrosoa aloha. Amen. Tsy afaka mahita intsony amin'reto. Amen. Inona nandeha ataotsika? Ny olona tsirairay izay mipetraka eto dia feno zavatra. Faranako avy eo mety voatery amaro anao ry zao misy zavatra mameno anareo tsy afaka hijanona eo ianareo nefa tsy feno zavatra. Misy fiainana ao anatinareo, io fiainan'io no manapaka anareo ary io fiainan'io dia tapahany fanahy. Ankehitriny mety ho feno an'izao toy izao ianareo ho tia an'izao toy izao na ny zavatra zao toy izao amindra fo aminareo any Andriamanitra. Mety ho feno fampianaram-piangonana avy amin'ny fiangonany ray ianareo
na zay vavaka kely fanaonareo ka everinareo fa rehefa na mivavaka amin'olona efa maty na anao karazana famantarana eo amin'ny tenanareo amindra fo aminareo any Andriamanitra ary feno fivavahana angaby ianareo fa zay ny ratsy indrindra zany mihitsy milaza ny baiboly fa amin'ny andro farany dia ho tena mpivavaka izy ireo manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny reny koa dia alaviro raha feno fivavahana ianareo dia mampalahelo fivavahana fotsiny dia zay raha feno fampianaram-piangonana ianareo dia tsy hainareo akory zay zavatra ambaranareo raha feno an'izao tontolo izao ianareo dia jamba ary eo koa angamba feno ny Fanahy Masina ianareo amen antenaiko fa zay ary raha zay ianareo dia antenaiko mba ho fenoana fa raha feno ny Fanahy Masina ianareo inona no ananareo manan-kery ianareo manam-pitiavana manam-piadanana ny fiadanako no meko anareo tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao ny fanomeko anareo manam-piadanana ianareo fitatompo-kase manana famantarana amen manam-pitsaharana manam-pifaliana tsy ailazaina sady feno voninahitra miorona mafy ianareo ola zay ny maizy ianareo raha manana ny Fanahy Masina manana raha ny fenona ny Fanahy Masina ny ianareo dia tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana miandra ny fitsanganany rehetra amin'ny andro farany amin'ilay tontolo ho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ilay nilaza fa ho avy amin'ny voninahitra sy ny fiandrianana ny ranomasina moka ny maty ao aminy ireo vatana mety lo tamin'ireo izay nodimandry tao aminy nodimandry tao aminy ahoana no idiranareo aminy fanara ihany nanaovam-batisantsika ho tena iray ireo vatan'ireo izay nodimandry tao aminy mety lo novaina ka iova endrika amin'ny vatany voninahiny izay nahafahany nampanaiky ny zavatra rehetra amin'ny teniny nandre feo avy tany an-danitra nanao hoe hoy Jaona nanao tamiko hoe soraty sambatra izay maty ao amin'ny tompo zay maty amin'ny tompo hatramin'izao fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy ary ny asa amin'ny manaraka azy zay ny antony andefasan'ny Fanahy Masina antoka voatahazany Jesosy ao aminy aho ary ato amiko izy ny ray ao aminy ary izy ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko ary zaho aminy Jesosy voninahitr'Andriamanitra efa tsapasady zany mpandova famonjena zay nomen'Andriamanitra nateraky ny fanahiny rehefa voasasa tao amin'ny rany amen tsy atakaliko mihitsy zany ola ny vatosoa mena sy ny diamondra rehetra ny vola fotsy sy ny vola mena feno re fitehirizana fa manana rena tsy ailazainy izy satria zanaky ny mpanjaka aho miaraka amin'ny Jesosy mpamonjika zay manao ahy ho zanaky ny mpanjaka amen ary amen tsy anakalo anio aho mbola misy rona telo ny indro misy andalatsoratra hafa rehefa feno ny Fanahy Masina ianareo zay zavatra nananareo koa dia inona ary ianareo ho an'izao tontolo izao mpivahiny fantatro fefantarisika saingy tsy tara loatra raha ho an'ity mpivahiny vahiny sy mpivahiny etsika mitady zay tanàna ho avy tsy hoe lalay samby mpamonjy anangona an'ireo vatosoa no any an-trano toy ny reko ny fitopatopany rano eo amin'ny renirano eo fony ambola ampitoroteny zatovy teo amin'ny 20 taona teo nirany zany teo ary nandre nijery teo ambony koa ary nandre feo hoe miandrandra indro io azavana lehibe io fa tonga niantona teo mihitsy nidina teo ambony ka nanao hoe tonona ny rano anjaona mpona batisa ny aloha lalana ny fiavian'i Kristy voalohany dia anana afatra ianao zay aloha lalana ny fiavian'i Kristy faharoa ahoana ny mety ahafahako inao zany nefa dia tonga hatrany zany ary mirehatra etsy roa maneran-tany ny afin'ny fifazam-panazy ao arivo zao ilay fiangonan'Andriamanitra lehibe navotana no niarina mba hivoaka amin'ny toeran'io ary teo re fivorim-be fanasitranana sy famantarana sy zava-magaga ary fahagagana manondro an'ilay fiaviana vahiny ianareo sady mpivahiny manao zavatra hafahafa hafa noho ny nazatra anareo tsy toy ny nazatra anareo no ataonareo ny olona ny Fanahy Masina rehefa tonga eo aminareo zany ka tonga feno ny Fanahy Masina ianareo dia tsy hanome lanja ny zavatra zao tontolo izao tsy hanome lanja ianareo zavatra misakadalana anareo
tsy omenareo lanjany zany koa de tonga famoronana manao zavatra fafy ianareo toy ny ganagana rantsikely ho azy ireo ilay voromahery kely foy tao amin'ny rovanakô izay nitoriko rehefa manaitra ao amin'ny akaniny voromahery famoronana fafa ny fahitany ianareo nefa ola miakatra eo amin'ny lalan'ny mpanjaka ianareo amen o lalana makany an-danitra zany miakatra eo amin'ny lalan'ny mpanjaka aho oreo jereo anety olirolery ty ganagana ratsikely ty io lay mpitoroteny olirolery nisy mpitoroteny metodiste malaza ny teny tamin'olona androany taolosiville hoe tiako ny anampiandrala Branham saingy fantatra mo ny ateraka zany voatery aloha aho ny an'olana nitedako tsy ilainareo ny an'olana nitedanareo efa natolony hoany ainy amen miakatra sika eo amin'ny lalan'ny mpanjaka zay ihany ola feno ny fanahy nateraky ny fanahiny voasasa tamin'ny rany aleloia afalina ary zavatra hafa no eo nahoana inona no mampanao anareo an'izany mbola olona ihany anareo saingy inona no mampanao anareo an'izany noho ny fiavinareo ianareo ny fanahinareo dia avy any ambony andriamanitra ao anatinareo zany rehefa anakany Roma aho de tsikarotro zareo fa nanana fanahy romanina izy rehetra rehefa anakany Gresy aho nanana fanahy Grika izy rehetra rehefa anakany Angletera aho nanana fanahy Anglisy izy rehetra rehefa mandehandeha nareo de mahita aritanareo koa ny fanahy Amerikanina matsiravina io rehefa nakeo amin'ny fasany San Angelo aho tao Roma de nisy solaitra anatony izy ireo teo azafady ry vehivavy Amerikanina manao akanjo mba hanajanany maty fanahy Amerikanina jereo izy ireny rehefa midina fiaramanidina miaraka amin'ireny akanjo kely eny aminy ary lasa mijery azy ny olona rehetra indro misy Amerika fatoka zay ny fanahy Amerikanina azonareo lazaina ny toerana fiaviany miakanjo tsara ry zalahy miaraka amin'ny karazana alika amin'ny rarakivo tarihina avy aorianao zany tokoa o eny izy no Amerika misy Amerika mamindreo izy fantareo tsara sady mianjonanjona toy zany nahoana fanahy Amerikanina anao aminy nefa o Jesosy ny teny nanohitra an'izany izy tamin'izany andro zany hoy izy ianareo avy eto amin'ity tany ambany ity izaho avy any ambony ary raha ny fanahin'i Kristy no ao anatinareo dia avy any ambony ianareo koa dia mpivahiny zany ianareo eto fa zay toetra ny toerana ny avianareo no anananareo zany no ezahako lazay raha misy romanina tonga eto dia mihotrotra aloha izy na misy alemanina tonga eto na misy amerikanina mandehany nahoana izay fanahy ny firenena iavinareo no anananareo zay no mahatonga antsika ho hafa indrindra amin'izao tontolo izao avy any ambony ianareo nateraka ianareo dia poniny fanjakana hafa inonareo ve zany zay no ilanan'ny Fanahy Masina ny atonga anareo ponina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa raha ponina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo atonga anareo anao toy inona zany toy izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany fa inona ny ataon'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany ny fahamasinana fahamarinana fahadiovan'ny eritreritra fahadiovan'ny fisainana hery sy fitiavana makany amin'izay very manasitrana marary manatanteraka fagagana manao zava-dehibe fa toy ny adala ary ianareo an'izao tontolo izao hoy ireo versainy reto olo reto hitanareo nefa ianareo dia ponina ao amin'ny fanjakana andalatsoratra anankiray indray raha tianareo raisiny zany Jaonna 2:4 avela ho anonona ny faingana aminareo hoy Jesosy raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia tsy afaka moka aina hafa izy eny jereo fanamariana farany ankehitriny dia tsarovy ary fa tena eto ho an'ny sasany tena zava-dehibe indrindra sady ilaina no tsy azo ialana sady hoe tsy maintsy mandray ny Fanahy Masina ianareo ankehitriny satria raha tsy zany dia tsy afaka hoe ho amin'ny fitsanganany ianareo ankehitriny jereo tsy afaka hiala amin'ireo lalàny Andriamanitra fatatsika zany manaraka an'ireo lalàny izy ankehitriny ny voabary na ny voany andeha ho raisina zay nilazany Jesosy azy eto eny ny vo ao amin'ny baiboly vao novakiko zany androany kasika androngony bazana zay mety ho vo saingy ny vary ny varim-bazaha ny katsaka na inona koa dia voany zany saingy rehefa latsaka amin'ny tany ny voambary
misy nitsirare tamitsika eto efa nahita mahafantatra fa misy zany ny voambary na ny voakatsaka de mety ananendrika tsara tsy misy toy zany ary ataonareo amin'ny tany zany fa raha ivo io manana aina maritra zany de idiny zany androany ka amoaka ny tenany ao amin'ny tao de idina indray ary miakatra indray de midina indray aina maritra zany raha tsy manana ny tsironaina ao aminy io voany io na toinona fahatsarana ivelany tsy hitsangana mihitsy zany ho ao amin'ny tany zany ary olo de zay misy ampahany ireo akora mety ampiasaina amin'ny fanatsarana ny tany sisisy farany hoe ho velona indray de tsy ho velona mihitsy zany raha tsy efa manana fiainana maritra ao aminy malalan'izany rehetra tsy vitanareo tsotro zao indro mety misy roalahy ny ray amin'izy ireo tena samy mitovy tokoa izy roa mety ho lehilahy mahafinaritra ny ray amin'izy ireo afaka anao asa tsara afaka anao zavatra maro saingy raha tsy manana fiainana marak'izay ao aminy io lehilahy io de tsy hitsangana mihitsy izy amin'ny fitsanganana tsy hainy atao zany tsy misy zavatra afaka hitsanganao tsy misy zavatra anangana azy ao tsy misy ainy noho zany hitanareo rahalahy malalako renabavy malalako raha tsy ateraky indray ny olona de tsy misy fomba iverenany ao amin'ny fanjakany io tsy vitany raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary io ka maty niresaka ny amin'ny tenany any izy saingy nananany tsy hoe fiainana maritra fa fiainana marak'izay ny nananany ary ny fiainana nomeny anareo de ny mba hanananareo an'io karazana fiainana io ihany fa raha fiainan'olombela ihany no hanananareo zay ampy andiananareo eny mitsiriritra zay vehivavy manara-po amin'ny fafinaretana de maty fahavelony tsy afaka hitsangana ianareo mety ianao no tovavy malaza indrindra ao tsekoly mety ianao no tovavy malaza indrindra ao amin'ny filalaovana karatra eny amin'ny manodidina anareo mety ianao ny vehivavy miakany tsara indrindra ao amin'ny firenena mety ianao ny tsara tare indrindra mety ianao ny tsara bika indrindra mety ianao no sampony vadinao mety ho zany rehetra zany ianao zay tena mahafinaritra saingy ranabavy raha tsy manana ny Fanahy Masina ao anatinao ianao zay fiainana marak'izay de ho vitany aminao any amin'ny farany zao dia zao ary tsy rarahiko zay mety ho endrikao na ny am'ireo zavatra reo na toinona tsy mampalaza anao na mampalaza anao na toinona mahatsara tarianao na toinona maharatsy tarianao raha nananao fiainana marak'izay de ho velona marak'izay ianao rehefa tsisy intsony ny kintana sy ny volana ary ny tany andatsa-dranomaso hatrao atendrombohitra sy ny tany aika ny rehetra ho tsisy intsony ka hivembena toy ny lehilahy mamody arivo zao tontolo zao ka mandany amiratra ny kintana sady miraraka aveny amin'ny lanitra ka miova ho rano volana ary ny masoandro mena sady anarona ny tavany rehefa mahita ny fiavin'ny zanak'olona ireo dia amirapiratra ao amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy ianareo ka hivoaka tanora avy ao ampasana ho vehivavy tsara tarehy hiaraka amin'ny vadinareo ka hivelona marak'izay ary ho velona mandritra an'ireo taona tsy manam-pataperana ianareo zany no ilana ny Fanahy Masina raha mahatsapa zavatra manitony ianareo aza tosika zany inona ny Fanahy Masina Andriamanitra ao anatinareo inona ny ilana azy mba hanohy ny asany eo anivon'ny vahoakany mba hitondra ny fiangonana ikambana mba hitondra ny fiangonana eo amin'ny toerana iray amin'izao andro zao ho ambony lafitra ny loteriana metodista ary pentekotista eo amin'ny toerana misy ny fananganananaka sy ny fahasoavana ao amin'ny fampakarana ka rehefa ity ampany fiangonana ity rehefa miditra ao amin'ity fiangonana ity ny fanahy de hitsangana zany ary amoaka io amoaka an'ireo rehetra navotana zay nakasika an'io fanahy io reto loteranina zay nijoro teo miaraka tamin'izay azavana nanana ny tao amin'ny fanamarina reto metodista zay lafy tamin'ny tany ka nandrarana rano ny tavany noho ny fandrombahany fanahy azy ireo tamin'ny Fanahy Masina reto pentekotista zay nandeha nivezivezy teny amin'ny arabe zay natsony olona hoe lavalela hoe mpiteniteny foana hoe fiteniny gisa sy ireo rehetrareo hitsangana ao amin'ny fahamarinana eo mason'Andriamanitra izy ireo amin'izany andro zany zay tena azo antoka toy ny maheto an'ity baiboly ity raha mino ahy ho mpanompo ianareo antsonareo mpaminany aho tsy miantso ny tenako zany aho fa eloza aho miteny aminareo amin'ny anaran'ny Tompo aho ireo zay ao amin'ny Kristy dia Andriamanitra no hitondra azy hiaraka aminy amin'ny fiaviny amin'ny fitsanganana de ireo zay ao amin'ny Kristy ihany ahoana nidiry antsika amin'ny Kristy ry olona amin'ny alalan'ny fampianaram-piangonana ve no kambanantsika tsy amin'ny fandraisan-tanana ve no isitonana antsika ao tsy
tafiditra ao amin'ny alalan'ny batisany rano ray ve isika rehetra? Tsy, sa amin'ny alalan'ny anaram-piangonana iray no nivondronantsika ao? Tsy, fa tamin'ny Korinthiana voalohany 2:13 tamin'ny fanahy iray, Fanahy Masina, fanahy n'Andriamanitra no nanaovana antsika rehetra, metodista, batista, luterana, presbyteriana, mandeha ao amin'ny mazava, takazy ao amin'ny mazava, manana fiombonana isika rehetra, ary ny rahan'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra no manadio antsika amin'ny sy fahamarinana rehetra tamin'ny fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika ho tena iray ka tonga mpandray anjara amin'ny fahasoavany. Tsy afaka hoe ho amin'ny fitsarana ianareo izay mandre ny teniko ka mino, tsy misy mahay mino raha tsy efa nandray Fanahy Masina ka mino azy izay naniraka rehefa naneho ny vavolombelona fitsanganany Fanahy Masina no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina intsony fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ino zany? Tsy ho azo ny fitsarana intsony ianareo, tsy eo anatriany sy za fiandrianana fotsy ianareo mba ho tsarainy. Zao ankehitriny zao ianareo ny tsarainy. Nandalo ny fitsarana anareo ianareo rehefa nandalo ka nilaza hoe tsinitsinina aho, ary tsinitsinina ny fahaizako Tompo, midira ato amiko ary raha sao ka tario aho Tompo, tsy raharaiko izay lazainy ty zao tontolo zao adaly ty, tario aho Tompo amin'ny fanahinao. Efa voatsara ianareo, tsara ao ny tena anareo toy ny adala ho an'i Kristy, fa ao amin'ny fahamarinany amin'io andro io no hijorontsika ho tsy mety maty araka ny endriny. Fomba tokana ihany ahoana? Fa fanahy iray no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, ary rehefa ao amin'ny teny io ianareo efa nitsara ny teny io ny fitsarana, ary ianareo efa nanaiky azy ho toy ny fanalitra no niotanareo. Hoy ianareo nanao an'izao ary lala BRANHAM koa raha niverina ny Fanahy Masina ka manome anareo tombo-kase ho famantarana, dia io fanahy io no mampiditra anareo ao amin'ny tenan'i Kristy. Mitodika ao amin'ny lalakafy ianareo ka tonga olombavao amin'ny Kristy Jesosy. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, efa lasa ny zavatra taloha, indra efa vaovao amin'ny Kristy ianareo. Amen. Avelao aho andresy lahatra anareo anie ry kristianina rahalahiko sy anabaviko, aza avela andalo aminareo fotsiny zao fifazam-panahy zao, tsy maintsy mandray ny Fanahy Masina ianareo. Ino zany? Ny fanan'Andriamanitra. Inona ny ilana azy? Mba hitondra anareo, hitarika anareo, ameno anareo, namasina anareo, hiantso anareo, hivoaka kao amin'ny fiangonana. Inona ny fiangonana? Inona ny dikanteny hoe fiangonana? Natsona hivoaka, tafasaraka. Toy inona nafahako akatoroteny avy amin'izany ankehitriny? Natsona hivoaka, tafasaraka, hafahafa, lavitra n'izao tontolo zao, vahiny sy mpivahiny, ka nanambara fa tsy manana tanàna ety an-tany izay iritsika hivelomana sika. Ola, tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba izay nivahiny, nitoetra tao anday teo amin'ilay tany, nanao ny tena no vahiny sy mpivahiny izy ireo. Lay taranaky ny mpandova, lay mpandova tamin'izany, lay ray lay mpandova, isika ny taranany, fa nitady izy ireo an'ilay tanàna izay Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao azy. Amen. Nitady izy ireo, ary ankehitriny mbola mitady an'io tanàna ho avy eo hatrany ny taranany. Tsy tiako ny fanaraka amin'ity zao tontolo zao ty, tsy tiako mihitsy ny fampirarah amin'izao tontolo zao. Tiako ny miandry an'ilay tanàna izay naorina ho mirazoro aho, miandry an'ilay tanàna manana fiainana marak'izay aho, tsy letika mihitsy ny masoandro eo, tsisy mihitsy ny fahaterana eo, tsisy mihitsy ny tabadaba mainty eo amin'ny fanokafam-baravarana na fasana eny amin'ny tapiny avoana. Miandry an'io tanàna io aho izay Andriamanitra ny tompo-marika sy mpanao azy. Fomba tokana ihany no ahitana an'io. Nisy vato sy nendahan-tanana avy teny an-tendrombohitra ny kodidina amely an'izao tontolo zao, sady nandrava azy ary lasa tahaka ny vary natony ny akofa mpamilony zany. Aoko io vaty io, lay Jesosy Kristy, io vato matavitoina ho an'izao tontolo zao io, vato masolafaka, vato imezany, vongam-bato matavitoina ho an'ny fiangonana, nefa vato sarobidy sy manitona ho an'ny mpino, vato manome antoka, vato manome fitsarana. Ola, mitsahatra, fantatro fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanao, mitsahatra ny fanahy,
Makanisa ty amiko anareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana fa zany menareo fitsarana ho an'ny fanahy nareo fa famantarana zay ho lavina o lay mpaminany tamin'ny Maria ho famantarana zany azo antoka fa ho zany saingy ho antoka io ho fitiavana io ho fahafapo io ho zavatra ahafantaranareo hoe tafafindra niala tafahafatesana ho amin'ny fiainanareo ry lalako sy anabavika amahaраlanareo ahy amampanomponareo ahy ao amin'ny Kristy avelao andresy lahatra anareo amin'ny foko rehetra aza avelandeha eo ambony lohanareo fotsiny zao na hoeo anilanareo na hoeo amboninareo raiso amponareo zany dia olona sambatra eto antany anareo tsy nampanantena hoe azo ray tapitrisa dolary anareo tsy tompoko ry rahaleo hitako fa maro loatra ny fampanantenana toy zany ankehitriny tapitrisa dolara maro sy ireo zavatra zay misy isan-karazany manao hoe raha tonga kristiana ianao dia azo ray tapitrisa dolara ka ho lehilahy mpanankareny tsy mampanantena zavatra aminareo aho fa izao nampanantenako anareo ny antokana azoko nampanantenana anareo dia ny famonjena ny fahasoavany ampy mahalona ny fizaha toetra rehetra ny olona teo amin'ny pentekosta na izay nanana ny aza dia nafony koa ny hoe mpanefoefo va ny resahana tsy nilain'izy ireo akory zay nanana ny ry anabavandry ty andrianao sy jerty mira ndray androany aizany misy azy ilay herinandro fodiny ndray androany maro amin'izy ireo nefa namaky ny sisy tany hatreto hola zavatra lehibe ny nangatana izy ireo tsy vola nangatana izy ireo eny o Petera tsy manana volana volamena aho fa zay ananako no omeko anao ary zay koa no amboarako zao arivo zao sakaizy ny fifaliana ny fitiavana ny antoka zay ananako ny amin'ny Kristy sy ny fitsanganany arak'izay ananako no atolotro anareo amin'ny mahazanak'Andriamanitra koa avy ka mitoera eo amin'ny azo fijaliana raha miantso anao Andriamanitra raha zay mialeo raha ho tonga anareo raha pitso arivo raha hiditra ery ka hijanatra amin'ny farany namarisoa eto fa hivavaka sy hametra tanana aminareo zahay andeha izay nolaminao amin'ny baiboly mametra tanana amin'izy ireo mba andraisan'ny Fanahy Masina ary aveo sika andeha ody ao an-trano ianareo raha mijanona eto ianareo raha mijanona mandritry ny alina hijanona ny apitso hijanona amin'ny pitsoniny hijanona eto mandritry ny vakansa hijanona eto hatramin'ny taom-baovao ka hijanona eto an-trano mijanona mandrapaha fa zay ny tena ampianarintsika raha-pitso ariva anehoana aminareo ao amin'ny baiboly fa ny zavatra tokony ho tonga no tonga ary rehefa tonga zany dia tsy ho ampy ny demony ny fikorotanana fantarareo fa efa tafafindra ny ala tafafatesana ho fiainanareo olombavao amin'ny Kristy Jesosy anenon'ireo lakolosy ny fifaliany lanitra ry rahalahy otala lazaiko anao mampirehitra anao tokoa zany indro misy tovolahy mahafinaritra mipetraka eto rahalahiko mahafinaritra zay jiolahy fahiny sady nisy basy teny amin'ny fehikibony tady olona tetsy anjoro-trano nisy olona saika apokany ny atotoany fa inona no nitranga nijery izy ray andro ka nino mba ndraisany fiainany dia nandrosy ihany izy nanaraka an'ireo fivoriko ary nampalahelo izy ty fa tsy nanana sakafo ampy ny tsy lany teo sady natory teo amin'ny kritrala akaiky ny trano lay Inona sy nangetaeta fa tonga ny Fanahy Masina ndray andro o rahalaiko nanovanao zany tsy zay ve tondra fiainany zany ka nanala ny fahafatesany niala ny fahakalana ary niditra ny fitiavana ola ny fandrafina sy ny fifandirana niala tanteraka nisy fiainam-baovao niditra jereo koa reto afo reto maro hafa koa sady etsy zero o maneno reo lakolosy ny fifaliany lanitra risaka izy tsy misy fomba entiko anazavana azy enoy alohan'ny alako amity raha nino ny fanambarako ianareo amin'ny mahampanompo ny Kristy hoe niezaka aho ny naneo taminareo tamin'ny alalan'ny baibolin'Andriamanitra hoe marina zany ka raha somary hafahafa kely ny fomba fiteniko ny amin'io dia jereo ty sary teo amin'ny tontolo siantifika ty jereo ny vokatra ty andriafo zay nitarika ny zanak'Israely ty jereo ny vokatra entiny jereo ny zavatra ataony dia izay lazainy tsy zaho akory miteny fa izy ny mpiteny amin'ny alalan'ny teny hitanareo tsy za no mahita ny fahitana fa izy no miteny amin'ny alalan'ny tena tsy za no manasitrana ny marary fa izy ato amin'ny tena no manasitrana ny marary tsy za no mitory fa olona sarotahotra aho ka andositra na ny fisainana za fotsiny azy fa izy no miteny amin'ny alalako tsy mahafantatra ny teny aho fa izy no mahafantatra zany zay no izy zay no zava-misy ary indro izy fa io anjelin'Andriamanitra mihitsy no ato amin'ity efitrano ty zao arivo zao
o toy inona ny tiavako azy. Ankehitriny firy no te handray ny Fanahy Masina andeha andinika ny fiainantsika. Firy tsy mbola nandray azy nefa mba mila atsangano ny tananao atao hoe rahalahy BRANHAM atao amin'ny foko lalina tiako ny andray ny Fanahy Masina hitanareo rehetra eny Andriamanitra. Firy aminareo izay efa nandray azy no te handroso toy ny nataon'izy ireo tao amin'ny asa efatra nanao hoe o Tompo injiro ny tananao manasitranana kaneo andreo famantarana sy fagagana amin'ny anaran'ilay zanako Masina Jesosy ary omeo any fahasahiana rehetra sy ny fitiavana mba hitory ary faminona vaovao. Eny itiako ny omeo azy zany ry Andriamanitra. Aokarisika iondrika amin'ny fahatsoram-po lalina samy azona ny fandriana ao am-pony ny olona tsiraray. Tompo Jesosy eo mamarana zao fivorian-kariva kely zao zahay rehefa avy nanana fimbonana teo amin'ny teny sy ny Fanahy Masina. Toy inona no nitahiny anay ka nandrotsahany tato am-ponay ny diloilo ny teniny. Maro reto mpitoroteny, maro reto lehilahy zay samy natsapa teo amin'ny fiainany hoe nanandrana ka nahita fa tsara ny Tompo. Fantatra ankehitriny hoe inona ny Fanahy Masina, fampanantenan'Andriamanitra, fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino zany. Ary fantatray fa ny Fanahy Masina dia ny fanahin' Jesosy Kristy naverina indray. Ary ato aminay izy ankehitriny tahaka an'Andriamanitra teo amboninay tao amin'ny andriafy io. Avy eo izy dia nandeha niaraka taminay tao amin'ilay vatana natsoina hoe Emmanuel, Andriamanitra amintsika. Ary ankehitriny ato aminay izy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, Andriamanitra ao anatinay. O Jesosy, amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ray ary ianareo ato amiko ary zaho ao aminareo. Ho fantatrareo zany amin'io andro io satria ao anatin'ny tontolo ny aizina ianareo ankehitriny. Raha ny filaza fa ho fantatrareo zany amin'izany andro zany. Raha eo tsy hay hazavaina sy ho azo tanteraka zany satria tsisy ilainay ny finoana intsony eo, kanefa ny asan'Andriamanitra rehetra dia tapahan'ny finoana. Fa amin'ny finoana ny teninao ny amin'ny famantarany Fanahy Masina izay afantaranay ny maizy azy ankehitriny no angatahiko ny amenona ny fanahy rehetra nona amin'ny Fanahy Masina. Ireo izay tsy manana azy nefa nona ny andray an'izany tsaronay fa nilaza tamin'izy ireo zahay Tompo toy ilay nilazaina hoe sambatra ianareo raha nona sy mangetaheta fa hovokisana. Fampanantenana zany ka na ny anoanana aza dia fitahina. Voatazo zahay amin'ny fahalalana fotsiny hoe niteny taminay Andriamanitra satria hoy izy tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raha izy aloha. Koa Tompo ireto efa hatramin'ny ela teto reto nanangatanana izy ireo niay akoho nitsangana. O Tompo, omeo tanjaka izahay, omeo anay ny hery mba hanjirana ny tanan'ilay Jesosy zanako Masina isin'ny famantarana sy fagagana maro ka ho fanompona lalindalina kokoa ho zavatra lehibe kokoa noho izay rehetra nitranga teo aloha. Omeo anay ny fahasahiana sy ny fitiavana mba hiteny amin'ny olona ekeo zany Tompo. Miarah aminay amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay. Ara-pitsariva Tompo aoka isy rivotra amin'ny fofofofidina ato amin'ity efitrano ity ka ho tahaka ny andro Pentekosta indray ane. Napetraka ny fototra, vonona ny zava-drehetra, efa voavony ny omby, efa voavony reo zanak'omby matavy, efa voavony reo ondrilahy mivelatra ny latabatra, efa nasaina ny mpihinana. Tompo, andefasy jobily ny Pentekosta ara-pitsariva ato amin'ity efitrano ity ka fenoy batisan'ny Fanahy Masina ny fanahy tsiraray. Ekeo zany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Hianatra zavatra betsaka sika, anana lokanga vita amin'ny volamena, mety arivo ny tadiny, hira sy oby sika ka andiny amin'izao lay zanak'ondry amafa ny ranomasitsika. Anana herinandro fodinsika amreo arivo taona voalohany. Amen. Lay rano zanak'Andriamanitra mihitsy no nanadio sy nanamasina
vahoaka iray ho an'ny anarany sady antsona hoe ampakarina na dia amevona sy ambanina azy eto ndray andro any ny tompo no hitondra anreto olom-boafidy hiditra ny vavahady ary amaliso ny rehetra